Alléluia, alléluia, alléluia. Ny fanantenako tsy ho levona. Ry havana, tsy ho levona tokoa va ny fanantenantsika? Ahoana ny toe-panahinao amin'izao voalohan'ny taona izao? Tsy ho levona tokoa va ny fanantenantsika iaona amin'i Jesosy? Efa ela tokoa inirahina hoe Maranatha. Ho avy Jesosy, ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Ry havana, mbola faly miarabanao zay menadahy eto amin'ny zao video zao. Anio sabata faha-4 ny volana janoary 2025. Tonga isika zao amin'ny taona 2025. Ry havana, betsaka ny zavatra iseho amin'ity taona ity. Efa enonareo video. Aoka isika tena anatena ny tompo tokoa, tena iomana tanteraka fa ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Tsy miteny akory ho avy rapito Jesosy na ho avy amin'ity taona ity, ny tompo no mahalala. Fa ny zavatra iseho no efa nambara ny fanahy masina. Reny efa nentiko teto reny tamin'ny video. Ary mbola misy ny fanazavana vitsy anaty zavatra zay ho isy zany nampahafantariny fanahy masina tamiko. Mbola ho avy ny video. Fa izao tsika zany dia iomana ny bebaka. Ibebaka satria anio dia andro fandraisana. Tsy akory rehefa andray ihany tsika vao ibebaka, fa ibebaka zany isika dia rehefa aveo raisin'ny mpanompon'Andriamanitra evangelista Erika ny amin'ny ten'Andriamanitra ary koa zany ny fandraisana ny fanasany tompo. Dia ho anao zay te handray Jesosy tompo sy mpamonjy fiainanao ianao dia mbola fotoana zao, mbola fotoana dia mbola velona isika, mbola misy ny fofonaitsika dia mila isika miomana tsara tokoa. Mangataka anao hiary vavaka amiko alohantsika handray ten'Andriamanitra satria raha tsy ny fanahin'Andriamanitra no mitarika antsika eto dia zava-poana ihany, zava-poana ihany, zava-poana ihany. Ka hivavaka isika tompo hisaotra ny tompo dia angataka ny hery fanahy masina, izy andray ny kontrola ny tenanay menadahy eto ary ianao koa, ianao zay manatrika koa, ianao zay iomana handray fanasany tompo ihany koa, na ianao zay tonga fa tsy mahafantatra hoe fanasany tompo anio dia afaka koa anao miomana koa ara-panahy iaona amin'i Jesosy mihitsy satria izao fotoana zao dia fotoana ho an'ny eran-tany eran-mivavaka. Vavaka tsika eto. Tsy mahitanao zay, ianao no mahita anay, na ianareo no mahita anay. Ka aoka ho toy ny hoe ray trano mihitsy tsika ao amin'i Jesosy anatrika ny tompo mahita antsika tsiraray avy. Hita ny tompo tsika tsiraray avy amin'ny toerana izay misy antsika, tsy misy miafina anatrehan'i Jesosy. Ka hivavaka isika hisaotra azy, hidera azy ary handray ten'Andriamanitra aveo hoentsika amin'ny fibebahana. Hivavaka isika tompoko. Saotranao Jesosy malala hoany amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Satria mbola nomena tombonandro izay Jesosy havelomanay. Tompo malala ho avy tokoa ianao araka ny irateo. Ary araka ny teny koa Jesosy zay omenao rehefa aveo ampibebahanao anay Jesosy malala ho. Ka misaotra anao tompo satria mbola nomena tombonandro izay. Mankasitraka Jesosy io ny amin'izao taona vaovao nomenao anay izao Jesosy. Tantany izay Jesosy malala ho. Arovy izay amin'ny loza rehetra Jesosy. Zay ho avy Jesosy io. Arovy izay tovy ambanin'ny tana maherinao Jesosy malala ho. Mangataka tompo ny fanatrehanao izao fotoana izao. Aoka ny fanahy masinao no hiteny amin'ny alalanay menadahy. Ary koa ampifony olonao tsiraray avy. Ka mitenenao fanahy masina ho. Ka ny tabataba rehetra, ny fanakorontanana rehetra zay ampiasain'ny Satana na amin'ny direkta zao izany, na ny manelingelanay dia adorana aminareo zany Jesosy malala, tsy manan-kera tsy manam-pahefana eto izany. Fa resy izany samata Satana ka potehana amin'ny ran'i Jesosy verana davaky ny helinareo na Jesosy Nazareta. Ka aoka ianao fanahy masina no hiasa eto, aoka ny afinao no hanodidina anay, aoka ny afinao fanahy masina no hisandratra eto ary miteneny ianao, anova anay tsiraray avy, ampiomana anay tsiraray avy, ampibebaka anay tsiraray avy mba ho mendrika anatrehanao izay. Ka misaotra Jesosy io, ny voninahitra dia ho anao ary ny dera dia ho anao rery any Andriamanitra tokana masina indrindra, masina, 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 ny tompo Andriamanitry ny Israely, eniko ny voninahitra ao ny tany rehetra. Misaotra Jesosy io. Alleluia. Amen. Amen, amen. Alleluia. Ny teny zany izay nomeny fanahy masina antsika, ibebahantsika anio dia ao amin'ny bokin'ny Lioka. Lioka 2:20.
andiny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny valo amby roapolo. Tonga de io no teny nomeny vao nanokatra baiboly ahako. Tena ny amin'ny fiaviany Jesosy mihitsy. Ary esainy mamerina témoignage anankiray aho zany anatin'io tenin'Andriamanitra io satria tiany zany havery zay fijona vavolombelona zay zany anatiny ilay tenin'Andriamanitra abebahany tompo antsika zao. Mety misy aminareo mbola tsy naray le témoignage fa ny tompo zany tiany averina zay témoignage zay anio ny amin'ny fiaviany Jesosy any amin'ny raha lanitra zay naseho any tamiko zany. Aleloia, tsara be ny tompontsika. Teo tsika nare an'le hira teny hoe Maranatha, ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. De le manantena zany isika mba hiona amin'ny tompo zany. Tena ho tafiditra any an-danitra marina ve isika? Ilay hira tena hoe hira mampahery ary tena hira mampieritreritra ilay hira. Fa raha maka an'ilay tenitsika ibebahantsika eto dia atahotra isika. Satria ny hira zany ataontsika, tsika mazoto tsika mihira, faly tsika mihira fa ilay tenin'Andriamanitra ny amin'ny hiaviany Jesosy mihitsy mampatahotra io rehefa tena iainantsika. Tena hoe ampatahotra ny fanahintsika sy ny nofintsika. Satria voalohany aloha dia hiala ety isika. Hiala ety ambonin'ny tany isika. Tsapanao ve zany tompoko? Tsika zatra fiainantsika tsotrotro zao. Eo ny zatra mandeha miasa, eo ny ao an-tokantrano, eo koa ny mandeha miantsena, eo koa ny karakara ny ankizy, karakara ny mpianatra zay mbola manan-kizy kely, eo koa ny karakara ny zafy zay manan-jafy. Nefany ho tapitra daholo izany. Ho tapitra daholo satria ho avy Jesosy. Ny ten'Andriamanitra eto amin'ny Lioka 2:20 ka hatramin'ny 9 de misy ho raisiko kely ny ary amin'ny Matthieu 4:20 satria misy tovizany kely zany reo itovizany fa misy verset hafa zany tiany fanahy masina zany hoe amafisina bebe kokoa. De ho vakiko ny teny dia amin'io zany no angalantsika zany ibebahantsika zany rehefa avy eo. Lioka 2:20 ka hatramin'ny 9:20. De aoriana zay no mijoro vavolombelona zany. Hoy ny teny tompo ho vakiko amin'ny anarany. Ny titre dia hoe ny fiavian'ny zanak'olona. Fiaviany Jesosy zany io. Vakiko ny teny amin'ny Jesosy tompo. Hisy famantarana eny amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Ary ety ambonin'ny tany dia hitebiteby ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany. Koa ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Fa ireo herin'ny lanitra dia hozogozonina. Amin'izany dia hita ny zanak'olona tonga eo amin'ny raona amin'ny kely sy voninahitra lehibe izy. Ary raha vao miandoha izany zavatra izany dia miandrandra ka asandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Amen. Aleloia, hitanareo zany. Eto zany ny teny dia manambara ny amin'ny fiaviany Jesosy. Naseho an'ny tompo anahy io tanatin'ny nofy. Tena ohatrany hoe tao anatiny mihitsy ohatrany hoe efa tonga mihitsy le fotoana. Ka noho ny efa taitrako dia tena hoe gaga, ry havana, ampatahotra io andro io. Maika isika ahita ny fiaviany Jesosy, nefany onkotsika hiomana tsara mba tsy ho atahotra isika rehefa tonga ny fotoana. Satria zavatra tsy ampoizitsika mihitsy no iseho amin'io fotoana io. Tsy ho ampoizitsika. Eto ny ten'Andriamanitra miteny hoe hisy famantarana eny amin'ny masoandro sy ny volana. Eo aloha zany. Sy ny kintana ary ny kintana. Hisy famantarana zany eny amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Ary ety ambonin'ny tany dia hitebiteby ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany. Amen. Hisy famantarana zany eny amin'ny masoandro eny ambony. Hisy famantarana zany eny amin'ny masoandro. Ary koa zany eny amin'ny volana. Alesarentsana angely izy. Hitraka zany masontsika dia hita famantarana isika eo amin'io masoandro io. Ry havana, ampatahotra izany. Ahoana ny fiasan-tsaintsika ty ambonin'ny tany ny amin'ny fitiavantsika miaina ety. Ry havana, mety misy
Vao avy natao soratra tao hifanambady. Mety misy vao nitera-bao ao amin'ny fotoana io, ry havana ho zava-doza le zavatra iseho, zava-doza. Eritreritra hoe mandeha tsara le fiainana. Eo koa mety misy koa ny amin'ny vao nahita ny olona tiavony, de efa manao projet hoe hifanambady, nefa tonga Jesosy. Eo koa ny amin'olona ao amin'ny anatin'ny fahotana mihitsy, de tonga Jesosy. Vita hatreo satria efa midy ny boky any an-danitra. Tsy afaka hanao na inona na inona intsony isika, satria rehefa haneno ny trompetra de efa nidy izay ny boky ny fiainana any an-danitra. Tsisy soratra intsony afaka miditra ao, anaran'isa tsy afaka miditra ao intsony. Raha ohatra ka taran'ny olona iray tsy mibebaka amin'ny tompo aloha, ka rehefa maneno trompetra de efa nidy zay ny boky ny fiainana any an-danitra. Ry havana, ho zava-doza anie fotoana io e. Zava-doza io, zavatra ampatahotra io. Ampatahotra raha tsy miomana isika, raha tsy miomana isika. De jereo ten'Andriamanitra hoe ary ety ambony tany dia hitebiteby ny firenena. Amen. Hitebiteby ny firenena. Isika zany hitebiteby avokoa zany firenena rehetra zany. Tena hitebiteby firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany. Amen. Aneny be zany ranomasina io. Aneny be zany ranomasina sy ny fanonjany. Anonja be zany satria hoy ten'Andriamanitra hoe hitebiteby ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany. Tena ho zava-doza zany. Zava-doza be zany. Koa ho reraka ny fon'ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasana izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Zay le izy. Ho reraka ny fon'ny olona. Io le tenen'ny fanahy masina tamin'ny faraparan-taona teo hoe momba ny fontsika. Mila antsika mitandrina momba ny fontsika satria hanomboka ny zava-doza amin'ity taona ity. Ny fontsika re tompoko. Aoka ahery ny fonao. Satria eto manambara ten'Andriamanitra hoe koa ho reraka ny fon'ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Miandry zany tsika amin'io satria misy fiandrasana mantsy amin'ny fotoana io. Alohan'ny tompo hivoaka ery amin'ny raha alanitra. Aleloia, aleloia, aleloia. Tsara Jesosy. Miandry tsika. Ahoana ny fiandrasanao? Misy ny faly. Misy ny faly. Misy ny kikika, misy ny tomany. Misy ny hiafina any ambany tendrombohitra. Ry havana, sao dia anisany hiafina ianao. Aoka isika hiandry am-pifaliana. Hiandry am-pifaliana. Zany hoe mila miomana ara-panahy isika. Mba tena hilamina tsara ny ara-panahintsika natrehan'i Jesosy dia mba tsy hatahotra isika. Fa raha anatin'ny tsy miomana isika dia anatin'ilay matahotra, atahotra ny zavatra ho avy. Dia hoy ten'Andriamanitra hoe koa ho reraka ny fon'ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Fa ireo hery lanitra dia hozongozonina. Amen. Io hery lanitra io zany dia hozongozonina io lanitra io. Ry havana, isika raha voaka fotsiny tsika ny ivelan'ny trano na hoe ao an-trano ka be rivotra be, de efa miteny any amin'ny fokontany na ohatr'izany, efa miteny koa hoe mila tsy hivoaka ny trano satria be rivotra. Miteny ny polisy, miteny ny tele, miteny ny vaovao. Nefa ny eto dia ny lanitra mihitsy no hozongozonina. Aleloia. Ry havana, faly ny foko. Faly ny foko, tena hoe faly miandry an'i Jesosy. Zavatra tena hoe zavatra ngeza be tsisy toy izany. Fifaliana. Zany andry an'i Jesosy zany, fifaliana. Io hozongozona zany io lanitra io. Hery lanitra hozongozona. Ry havana, raha mitraka isika mijery lanitra, hozongozona ny lanitra. Ahoana ny anatin'ny fontsika? Azaka ve isika? Azaka ve isika to? Eto ten'Andriamanitra dia manambara an'izany hoe hozongozona ny lanitra. Hibebaka isika rehefa avy eo. 7:20. Amin'izany dia hita ny zanak'olona tonga eo amin'ny rahona amin'ny-kery sy voninahitra lehibe izy. Amen. Ry havana, ahita ny tompo isika
izy tonga ery amin'ny rahona ery ambony ery. Amin'ny kely, amin'ny hery lehibe zany. Hery lehibe sy voninahitra. Ry havana ho avy Jesosy. Ho avy anie izy. Asa na minona tsy mino ianao. Fa voasoratra tsara mihitsy anaty Baiboly. Voasoratra tsara mihitsy anaty Baiboly ny fiavian'i Jesosy. Ary zavatra ho avy. Zavatra ho avy aloha. Dao tsika ne ndeha kely ao amin'ny Matthieu satria misy ray zany tiako raisina kely ato. Matthieu 4:20 andihy 7:20. Dia hoy ny tenin'ny Tompo vakiko amin'ny anarany raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, dia ho hamazinina ny masoandro ary tsy hazava ny volana, hiraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana ary hozongozonina ny herinlanitra. Amen. Hitanareo? Ato amin'ny Matthieu manambara zany zavatra ilay seho eny an-danitra mombany amin'ny masoandro. Io zany ilay nambarany ato amin'ny Lioka le hoe hisy famantarana eny amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Ilay zavatra famantarana zany dia ho hamazinina ny masoandro. Ho hamazinina ny masoandro ary tsy hazava ny volana. Hiraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana ary hozongozonina ny herinlanitra. Amen. Zay le izy. Io zany ilay herinlanitra hozongozonina io. Satria hiraraka avy eny an-danitra ny kintana. Vao tsy ela teto nanao video momba ny amina mpisehon'ny Tompo ahy ny amin'ny kintana. Tsy tadidiko raha tany mitoby aho na taty. Miala tsiny fa adino satria amin'ilay video betsaka nataoko dia adiniko hoe taiza nanaovako an'ilay video zany fa naseho an-Tompo ao zany ilay kintana io. Ngeza be io kintana io. Anaty video any afaka tadiavinao any. Fa raha ohatra kitana io ka ho latsaka na ny anankiray fotsiny ary ry havana, tsy ho zakatsika. Eto nefa ny ten'Andriamanitra dia manambara hoe hiraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana. Zava-doza zany. Zava-doza zany. Dia eo koa hoe ho hamazinina ny masoandro. Tena marina io teny io naseho an-Tompo anahy ny momba an'io fahamazinana io. Naseho an-Tompo ahy ambarako rehefa avy eo. Alohan'ny hivintsisony amin'ny raha an-lanitra, alohan'ny hisehony eny amin'ny raha an-lanitra dia ho tanteraka ireo. Amen. Ho tanteraka ireo tompoko. Ho tanteraka ireo. Tena ho hitantsika mihitsy ireo zavatra ireo raha mbola tsy tonga ny fotoana hahafatesantsika. Ahitan'ireo isika. Ny maso rehetra ahitan'ireo. Ahita ny masoandro ho hamazinina. Ahita koa ny volana. Ahita koa ny volana. Azafady. Ahita koa ny volana zany ho maizina koa zany ny volana. Satria tsy hazava ny volana. Ahita koa zany ny kintana hiraraka avy eny an-danitra. Ry havana ho tonga io fotoana io. Aza miharerena tsony ety ambonin'ny tany. Avoty ny fanahinao. Avoty ny fanahinao satria ho avy Jesosy. Dia ato amin'ny Matthieu izy manambara hoe 10:30 hoe amin'izany no hiseho eny amin'ny lanitra ny famantarana zanak'olona ka hitomany firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny hery sy voninahitra very kely ka hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny hery sy voninahitra lehibe eny amin'ny rahon-lanitra izy. Ary aniraka ny anjeliny izy. Aleloia. Aniraka ny anjely zany ny Tompo. Aniraka ny anjeliny izy miaraka amin'ny feon'ny trompetra mafy. Io no ambarako rehefa avy eo. Ary izy ireo dia anangona ny olom-boafidiny avy avazan-tany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Amen. Ry havana, amin'ny sisintany rehetra faravodilanitra dia misy zanak'Andriamanitra. Vitsivitsy azo tontolo izao. Ry havana, anangona ny anjely. Anisany ve isika. Anisany ve isika. Ho alefa ny Tompo anangona ny azy. Zany hoe misy marika zany isika amin'io. Fantatry ny Tompo hoe iny ahy iny, iny ahy iny, iny ahy iny. Misy marika rehefa ho alain'ny Tompo isika. Fantany hoe azy. Fantany hoe zanany. Ohatrantsika manan-janaka ihany io. Raha tsy manan-janaka ianao dia ohatrany ianao zanaky ny ray aman-dreninao satria tsy maintsy misy miteraka foana isika. Fantatry ny mamanao sy ny papanao na hoe bebenao taizanao fa zanany ianao na zafiny ianao. Ohatra koa ny Tompo. Rehefa ho avy izy akantsika dia fantany hoe iny ahy iny. Fantany ny ho alain'ny anjely. Ry havana, tena ho tonga io fotoana io.
De hoy ten'Andriamanitra ato amin'ny Lioka toko faha 1:20 hoe: "Ary raha vao miandoha izany zavatra izany, dia miandrandrà ka asan-drato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo." Amen. Hitanareo zany? Vao miandoha zany ny zavatra miseho toy izany ny amin'ny hoe ho amazinina ny masoandro satria rehefa ho afaka ny fahoriana lehibe, mbola hisy fahoriana lehibe aloha ho avy. Miditra mantsy tsika zao. Miditra tsika zao ny amin'ny zavatra gravy be iseho. Miditra amin'ity taona ity, ity taona 2025 ity. Manomboka mihitsy zany ny lera tsy moramora andehanantsika mihay mafy hatrany. Ry havana, eto zany de manomboka mitraka ny masontsika mijery lanitra. Hibebaka isika rehefa avy eo, mila mitraka isika mijery lanitra. Eto ten'Andriamanitra dia manambara hoe ho amazinina ny masoandro. Tsy hazava ny volana, hiraraka avy any amin'ny lanitra ny kintana, ary hosongozonina ny herin'ny lanitra. Amen. Ho maizina tanteraka io aty amin'ity tany ity, ety amin'ny tany hoy aho. Ry havana, mila tsika miomana. Tena miomana eo amin'i Jesosy. Ny zavatra averiko tantaraina eto témoignage de efa taona maromaro zay naseho an'ny Tompo aho ny amin'ny fotoana anenon'ny trompetra dia nisokafany lanitra tsy moramora. Ry havana, fanahy masina nametraka tanaty foko teo hoe mila averiko zay témoignage izay. Zavatra niseho ry havana indray andro raha natory aho dia hitako zany, narea zany trompetra maneno tsy moramora. Hitako zany io lanitra io, anatin'ny nofo zany. Hitako zany lanitra. Dia misy zany eny amin'ny lanitra zany de io lanitra io mihitsy manomboka misokatra tsy moramora. Boribory kely aloha zany le izy. Zany hoe hitako zany lanitra. De hitako zany hoe misy boribory kely hazavana kely manomboka misokatra de misy feona trompetra zany maneno. Misokatra zany lanitra amin'io tsy moramora. Tsy moramora hoy aho arakaraka ny mahalehibe an'ilay boribory. Efa nampahafantary fanahy masina hoe trompetra zany mantsy ilay izy. Arakaraka ny mahalehibe an'ilay boribory, ny mahamafy koa ny feon'ilay trompetra. Ry havana, mahay mafy de mahay misokatra tsy moramora lanitra. Dia ny lanitra mahay misokatra tsy moramora tena mazava be, tsy takatra heverina ny ao anatiny izany, ny ao anatin'ny lanitra. Fa amin'io fotoana io dia za zany tanatin'ilay nofy miantso an'ireo zanako de tadidiko koa nisy havana koa zany teo nantsoko hoe tonga Jesosy, avia isika hijery fa tonga Jesosy. Dia hitako mihitsy izay amin'ny varavarankely zany mijery miaraka amin'ny ireo zanako tadidiko zany, de hitako koa zany amin'ny ankizy havana zany teo koa. Dia mijery zany za mijery amin'ny ao amin'ny varavarankely io de mahita ery ambony ery zany, mahita ny lanitra ambony io dia efa misokatra lehibebe zany ilay lanitra. Mazava be ny ao anatiny. Dia hitako misy tongotra anjely mamindra. Hitako mihitsy ny faladiany mamindra. Lay tongony mamindra zany hitako. De tena fotsy be tsisy toy izany. Sarotra moa ny manambara hoe manazava tena hoe ohatrany ahoana ny loko satria amin'ny araky ny fanahy de tsy tahaka ny fotsitsika ety ambonin'ny tany hitantsika zao satria tena le fahazavana tsy takatra heverina zany fahazavana any an-danitra any. Aleloia. Tsy takatritsika heverina satria Andriamanitra mihitsy ilay fahazavana. Dia fotsy be zany tongotr'ilay anjely sady ngeza be zany le tongony de hitako zany le lamba fotsy anaovany zany hatramin'ny tongony io zany lay lamba anaovany. Zany hoe tsy hitako hoe ambony be zany le izy fa le faladia mandeha, le tongotra mandeha anankiray mamindra zany de lay lamba fotsy zany atonga hatramin'ny kaikin'ny tongony io zany nalavan'ilay lamba fotsy tsara be. De hitako hoe manao dia mailaka lay anjely. Ry havana, ten'Andriamanitra de manambara hoe saotran'i Jesosy tonga de mitompo masoko eto ao amin'ny Matthieu 24:36 hoe, vakiko amin'ny anaran'ny Tompo hoe, fa ny amin'izany
andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelon'ny lanitra aza ary na ny zanaka hafa azafady averitra mandeha fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelon'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa tsy ny iray ihany. Amen. Ry havana, Andriamanitra ihany no mahalala. Izay no mahatonga ilay dia mailaka an'ilay anjely satria zareo koa taitra satria fa misokatra ny lanitra, misokatra ny lanitra. Ny ray ihany no mahalala, Jesosy koa tsy mahalala. Izay no mahatonga le ohatrany hoe mikoropaka kely ao an-dahatra satria misokatra ny lanitra. Ry havana, eo amin'izay ilay ibebahantsika satria ny antony dia izao. Hitako amin'ny fotoana io tarihin'ny fanamasina ny masoko hitopo kely ambany lanitra. Ry havana, maizina tanteraka vao miala eo amin'ny lanitra. Tsisy fahazavana hitanao. Maizina tena mainty tanteraka. Ry havana, anatin'ny aizina isika ety ambony tany, anatin'ny aizina isika ety. Io lay eto amin'ny ten'Andriamanitra vakintsika teo le hoe ho amazinina ny masoandro. Ho amazina ny masoandro zany hoe rehefa alohan'ny tompo avy miomana zany isika amin'ny zava-doza rehetra iseho. Amboary ny fo tompo, amboary ny fo miomana mba tsy ho taitra, miomana mba ho tafiditra lanitra, hibebaka isika tompo. Eto eo amin'ny Jesosy ny momba anao dia mbola misy ny fotoana satria tena ho avy Jesosy, ho avy izy ary tsy ho zaka ny fontsika zanak'olombelona zavatra iseho. Ka andao tsika andohalika tompo hibebaka ary avy eo androaka devoly, roay ny devoly dia andositra izy. Aza matahotra mandroaka devoly, roay izy. Nomen'Andriamanitra autorité tsika, roay ny devoly aminaran'i Jesosy nefany fa tsy manarany hoe vatantsika. Raha isika fotsiny zava-poana isika fa roay aminaran'i Jesosy ary aza mieboebo, aza mieritreritra hoe zany mandroaka devoly, tsy atopo. Raha izany anatin'ny saintsika tonga dia tsisy devoly afaka antsika eo. Raha vao mieritreritra hoe isika mandroaka devoly fa tsy ny tompo, tonga dia veritsika amin'izay, tonga dia resy satria hita Satana koa izay, satria mieboebo, Satana no mieboebo. Fa isika dia ny fanahy masina, Jesosy no miasa ahafahantsika mandresy ny fahavalo. Fa mila antsika autorité nomeny tompo zany, nomeny tompo antsika izany, dia ny fanahinao anatintsika no ahafahantsika mandroaka ny fahavalo. Ka andao tsika tompoka hibebaka, andao andrian Jesosy tsika hitondra ny tenantsika mba ho tafiditra ny an-danitra isika rehefa tonga ny fotoana hiavidy sasany amin'ny raha an-lanitra, mba tsy hotratra ny loza ety isika, loza izay tsy ho zaka zanak'olombelona ho zakaina izany. Ataovy ny fibebahanao mba hinoa ny tompo anao. Tompo malala indreto izay Jesosy mandohalika eo anatrehanao Jesosy. Tompo malala ho avy ianao eny amin'ny raha an-lanitra Jesosy. Araka ny teny nomenao anay anio Jesosy malala Maranatha Jesosy mitongava aingana ianao. Jesosy mangetaeta izahay Jesosy ny amin'ny avianao. Nefa ny tompo ho zava-doza raha tsy miomana izahay. Tompo malala zavatra matahotra ny ho avy. Zavatra matahotra ny ho avy Jesosy ary tsy maintsy hiala ety izahay. Ity aho tompo, mibebaka eo anatrehanao. Mifona tompo eo anatrehanao. Mamelay satria tsy mendrika aho. Fanota ratsy aho Jesosy. Oka ianao tompo hiainao zay zanakao tsiraray avy tompo, zay manaraka an'izao video izao Jesosy. Rehefa mibebaka aminao izy Jesosy mamindra fo aminy koa ianao. Jesosy mamela anay Jesosy. Mamindra fo aminay Jesosy. Tompo ho avy ianao. Ho avy ianao Jesosy. Ho amazina Jesosy ny masoandro. Tompo malala ary koa Jesosy ny volana tsy azava. Oh Jesosy zava-doza no iseho. Zava-doza no iseho Jesosy iraraka ny kintana Jesosy. Iza no azaka izany Jesosy. Ny firearea zanak'olombelona Jesosy enjera amin'ny tranon'olona ny kintana, ho potika ny trano, ho potika ny arabe Jesosy efa nasehoanao tamikoa izany Jesosy. Ny amin'ny zavatra misy ety ambonin'ny tany Jesosy amin'izany fotoana izany. Tompo mahalala mamindra fo aminay. Mamelany elikay Jesosy
Mamelany elokay Jesosy malala o. Diovy ny fonay. Diovy ny fonay tompo mba tsy ho torovana. Diovy ny fonay mba hadio Jesosy io. Sasao amin'ny ranao izay. Sasao amin'ny ranao zay Jesosy io. Mamelany tsy famendrehanay tsiraray avy. Mamelany fahotanay tsiraray avy Jesosy. Sasao amin'ny ranao izay. Tompo malala o. Mamindra fo aminay tsiraray avy. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny fisainanay. Sasao amin'ny ranao tompo ny fananay Jesosy io. Mba ho tafiditra lanitra izay. Mba ho vosoratra any an-dahatra ny anaranay Jesosy io. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny sofinay tsiraray avy. Diovy Jesosy io. Diovy Jesosy amin'ny ranao soa ny sofinay tsiraray avy. Jesosy io mangataka ny famindraponao. Mangataka ny famelanao. Mangataka ny fanadiovanao. Diovy zay Jesosy io. Diovy zay Jesosy amin'ny ranao soa Jesosy io. Mamelanay Jesosy malalao. Mamindra fo aminay Jesosy malalao. Avao zay tompo malalao. Avao zay tompo malalao. Jesosy io. Diovy amin'ny ranao ny tananay. Diovy amin'ny ranao ny tananay Jesosy io. Zay no raisy ny tananay tsy mendrika teo anatrehanao. Sasao amin'ny ranao soa Jesosy. Sasao amin'ny ranao soa Jesosy io. Diovy ny tongotray koa Jesosy mba hadio. Diovy koa ny tongotray mba hadio Jesosy io. Sasao amin'ny ranao soa. Sasao amin'ny ranao soa. Jesosy io. Diovy Jesosy a. Nitaovanay tsiraray avy. Zavatra nohanay tsara ka sitraponao Jesosy io. Diovy amin'ny ranao zay. Diovy amin'ny ranao nitaovanay Jesosy io. Sasao amin'ny ranao zay Jesosy. Sotroko ny ranao Jesosy. Sotroy ny rano Jesosy anadioana. Anadioanao. Mibebainao raha indray fanasany tompo rehefa avy eo. Mba tsy hanamelohan'ny tompo anao. Mba tsy ho voaheloka ianao. Mibeba amin'ny tompo. Jesosy malalao. Mamindra fo aminay. Diovy Jesosy amin'ny ranao soa. Nitaovanay. Ny mombanay manontolo Jesosy io. Sotroko ny ranao Jesosy anadioana. Oka ny ranao mikorina amin'ny lalan-drako Jesosy io. Oka ny ranao mikorina amin'ny lalan-drako Jesosy io. Diovy aho Jesosy io. Mba homendrika anatrehanao. Diovy aho mba homendrika anatrehanao Jesosy io. Ho any aminiza moa aho. Ho any aminiza moa aho Jesosy raha tsy ho any aminao irery ihany. Ho any aminao irery ihany Jesosy. Eny tompo. Zay tsy manam-pahamasinana ho enao ty fanahy masina dia tsy ahitany tompo. Zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Jesosy io. Mamindra fo aminay. Mamindra fo aminay. Diovy izay. Diovy izay. Eny fanahy masina amboary izay. Amboary izay mba homendrika eo anatrehanao. Amboary izay fanahy iray. Ho any aminiza moa izay. Ho any aminiza moa izay fanahy masinao. Amboary izay. Diovy izay. Mamindra fo aminay. Mamindra fo aminay. Mamelany elokay. Eny. Eny ho avy ny tomponareo. Ho avy ny tomponareo. Miomana iona amin'ny Andriamanitra reo. Miomana iona amin'ny Andriamanitra reo. Fa zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Eny. Toy ny vehivavy iteraka. Eny. Ifananimpiterahana. Toy izany zavatra anjoa alohan'ny hiviany tomponareo. Alohan'ny hiviany tomponareo. Eny. Ho avy. Ho avy mifangiry firina eto amin'ity tany ity. Eto amin'ity tany ity. Efa manomboka izany. Efa manomboka izany. Efa hitanareo izany. Tsisy mandeha amin'ny laon'ny intsony. Tsisy mandeha amin'ny laon'ny intsony. Izao tontolo izao. Izao tontolo izao. Eny. Jerevo zavatra miseho. Jerevo zavatra miseho eran-tany. Hitanareo izany. Hitanareo izany. Ny marina aoka ho marina ihany. Eny. Ny tsy marina aoka tsy hanao marina ihany. Eny. Ny mahitsy aoka mahitsy ihany. Ny masina aoka masina ihany. Ny maloto aoka mbola haloto ihany. Eny. Miovay anareo. Miovay anareo. Eny. Mba tsy ho voatapaky ny sabatra. Mba tsy ho voatapaky ny sabatra. Vavan'ny tompony efa niteny. Vavan'ny tompony efa niteny. Fa izay tsy mankatoa azy dia ho lany sabatra. Dia ho lany sabatra.
ho anisan'ny zany va ianareo zanak'olombelona. Ho anisan'ny zany va ianareo zanak'olombelona. Mibeba dia mbola misy ny fotoana. Dia mbola misy ny fotoana. Mibeba, miala, aza mivanivany intsony, aza miadaladala intsony. Amasino ny tenanareo. Amasino ny tenanareo. Ovay ny famindranareo. Ovay ny ataonareo. Ataovy tsara ny lalanareo. Miovay ianareo. Mankatoava ianareo. Minoa ianareo. Aza mifosafosa intsony. Aza mifosafosa intsony. Tsy tia fosafosa. Afo be no miandry ny tsy mpakatò. Afo be no miandry. Ano isy fahoriana. Ano isy ny fiketrehan'ify. Eny. Afo be no miandry ny tsy mpakatò. Vavan'ny tompony efa niteny. Mila mankatò ianareo. Mila mankatò ny tompo. Raha zanak'Andriamanitra ianao. Eny. Raharay aho. Aiza izay ajako hoy ny tomponareo. Eny. Raha tompo aho, aiza ny taotray. Tokony atahotra an'Andriamanitra ianareo. Tokony hanaja ny rainareo ianareo. Raha tena zanak'Andriamanitra tokoa. Aoka ho masina ianareo tsisy petina. Eny. Aoka ho masina. Mba tsy hamità ny fahavalo anareo. Mijoroa. Mitomboa amin'ny fahatsarana. Miova. Mijoroa. Miala amin'ny ratsy. Miala amin'ny ratsy. Miala amin'ny fitaka. Miala amin'ny fitaka. Miala amin'ny fiarehana. Miala amin'ny zavatry ny tany. Aza mikamakambana amin'ny ratsy intsony. Arovo ny tenanao amin'ny sampy. Arovo ny tenanao amin'ny sampy. Zay zavatra tsy araka ny tompo dia sampy avokoa. Sampy avokoa. Na inona na inona izany. Na inona na inona izany. Zay zavatra rehetra alefanareo alohan'ny tompo dia sampy avokoa. Na inona na inona izany. Na inona na inona izany. Oh, si. Mila miova ianareo. Mila mankatò ianareo. Mila mankatò ianareo. Tianareo ny tompo. Masina izy. Ka tsy azo vazivaziana. Fa zay afafy ny olona ihany no jinjainy. Zay afafy ny olona ihany no jinjainy. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy niova. Hatramin'ny fiandohana tontolo izao. Ka hatramin'ny fiafarany tontolo izao. Andriamanitra tsy mba miova. Andriamanitra tsy mba miova. Rehefa eny dia eny. Rehefa tsy dia tsia. Fa ianareo zanak'olombelona no miovaova. Ianareo no miovaova. Fidio ny fiainana. Fidio ny fiainana fa tsy fahafatesana. Aza miova manaraka izao tontolo izao. Iverena amin'ny tompo dia mbola misy ny fotoana. Iverena amin'ny tompo dia mbola misy ny fotoana. Eny. Toy ny mahita vehivavy aho eto. Toy ny mahita vehivavy aho eto. Manao talon. Manao talon amin'ny zipo fohy. Eny mamindra ianao dia mitolefoka ny tongotrao amin'ny talon izay anaovanao. Efa tsy tianao intsony no manao izany. Efa tsy tianao intsony no manao izany. Maninona mbola manao izany ihany ianao? Maninona mbola manao izany ihany ianao? Eny, hovereny amin'ny elo ianao. Raha tsy mibebaka, raha tsy miverina aingana amin'ny tompo. Mamindra ianao dia mitolefoka ny tongotrao. Satria efa ampahafantarina anao fa tsy mety aminao ny talon. Eny. Ny ziponao fohy ary mbola manara-batana ihany. Eny. Io vehivavy io gasy fa ny lokonao dia tsy tena mainty ianao fa fotsifotsy ny lokonao.
Inona no mahatonga anao tsy mankatoa ny tompo? Eny, manaraka ato ianao matoa ny fanahy masina miteny anao anio. Manaraka ato ianao, mety efa nisy video eninao. Eny, fantatrao izany. Any an-tranonao, anatin'ny arona misy talon. Vao avy nividy ianao, vao tsy ela angambany. Vao avy nividy kiraro misy talon ianao. Efa fantatrao fa tsy mety izany. Fantatrao fa tsy mety izany. Anaty arona tsia, ohatran'ireny arona tsia ireny, fitondrasanao an'io kiraro io. Ry havana, mibebay ianao. Tsisy miafina amin'ny tompo ny momba antsika. Tsisy miafina amin'ny tompo ny momba antsika. Mibebay ianao. Mibebay ianao fa tianao Jesosy. Ho anao mpijangajanga, miala amin'ny fijangajangana, miala amin'ny fijangajangana. Fa rehefa tonga any amin'ny elo ianao, i devolo no manao firaisana aminao, ary biby no miaraka aminao. Eny, miala amin'ny fijangajangana, miala amin'ny fijangajangana. Fa ho very ny fanahinao. Ho very ny fanahinao. Any amin'ny elo ny fanahinao amin'izao ora sy fotoana izao. Enao mpijangajanga rehetra ato, any amin'ny elo ny fanahinao. Voafatotrany. Voafatotrany ny fanahinao. Eny, ny tompo efa nanambara ao amin'ny teniny. Fa nanambara ao amin'ny teniny. Fa na mijery vehivavy mitsiritra vehivavy fotsiny ara ianao, dia efa fijangajangana izany. Efa fijangajangana izany. Voafatotra any amin'ny elo ny fanahinao. Eny, avoty ny fanahinao. Raha tsy izany anenina ianao. Anenina ianao. Eny, ianao vehivavy. Misy vehivavy hitako eto. Misy vehivavy hitako eto. Mipetraka ianao amin'ny zipo fohy. Dia akroazenao ny tongotra anao rehefa mipetraka ianao. Maro ny fanavy ireny amin'ny elo ianao. Maro ny fanavy ireny amin'ny elo ianao. Mipetraka ianao. Tsy hitako ny tarehanao fa ny tapany ambany no hitako. Mipetraka ianao amin'ny zipo fohy. Zipo fohy ny anaovanao. Dia ny tongotrao kroazenao. Maro ny fanavy verany amin'ny elo. Fijangajangana koa izany. Mibebay ianao. Mibebay ianao. Fa ho verany amin'ny elo ianao. Verany amin'ny elo ianao. Eny, vehivavy jejojejo. Eny, manamboatra volo. Manamboatra volo. Mahita eto vehivavy anankiray. Vehivavy anankiray. Ny volonao sady tsy lava no tsy fohy. Hatreo ambany kely ny atokanao. Eny, bory ny volonao. Hatreo ambany kely ny atokanao. Dia rehefa mandeha ianao, zatra ianao manakifaka kely ny volonao. Ny volonao sady tsy malama no tsy matevina, fa ampovoany. Fa manamboatra volo ianao ambrosiny. Fa mamindry ianao dia akifikanao ny volonao. Ny lohanao ihany no ahetsika. Mibebay ianao. Mibebay ianao. Fa ho avy aminao ny tsy mety. Ho avy aminao ny tsy mety. Amaly ny tompo. Amaly ny tompo. Zay rehetra manivaniva ny anarany. Manivaniva ny anarany. Dia ho fainzy ny tompo. Ho fainzy ny tompo. Tonga ny fotoana amin'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Mibebay ianao. Mibebay ianao. Eny, lehilahy anankiray manao kostara. Manao kostara. Eny, jejojejo koa ianao. Jejojejo koa ianao. Amin'ny fanaovanao kostara dia mieritreritra fa azo vehivavy foana ianao. Io ny amitahanao vehivavy. Mibebay ianao. Mibebay ianao. Mibebay ianao. Mitondra aretina ianao. Mame aretina vehivavy ianao. Mame aretina vehivavy ianao. Ho faty ny aretina izany ianao raha tsy mibebaka. Ho faty ny aretina izany raha tsy mibebaka. Ny tompo mampitandrina zanak'olombelona. Mampitandrina zanak'olombelona. Ry malagasy. Gasy avokoa no ambaraketo. Gasy avokoa no ambaraketo. Miantso anao Jesosy hibebaka. Miantso anao Jesosy hibebaka. Eny. Eny. Mahita eto. Mpanompo sampy. Mipetraka ambony tsihy. Mipetraka ambony tsihy. Manao fanafody. Manao fanafody. Ry havana. Mibebay ianao. Mibebay ianao fa tianao Jesosy. Nampanao skidy ianao io.
nampanompo sampy ianao io, aoko fantatrao. Fa tsy ny tompo no mampiteny anao, fa ny devoly no mampiteny anao. Mibebay ianao miandry anao Jesosy. Miandry anao Jesosy. Fa natonina raha ny fahotanao dia menanao ny tompo. Menanao ny tompo raha miala amin'ny toerana misy anao io ianao. Raha miala amin'ny toerana misy anao io ianao. Eny, hitako ianao. Mipetraka amin'ny tany ianao. Ny tongotrao roa. Hitako ianao. Hitako ianao. Mipetraka amin'ny tany ianao. Hitako ianao. Dia ny fitafinao ambony. Misalotra lamba ianao. Misalotra lamba ianao. Manao sorta ianao. Manao sorta ianao. Dia eo ambony tsihy ianao mipetraka. Oh Seigneur. Fanompontsato marikoriko. Rafilany tompo ianao. Rafilany tompo ianao. Mibebay ianao. Mibebay ianao. Fa enjera toy ny varatra aminao fahatezeran'ny tompo. Enjera toy ny varatra aminao fahatezeran'ny tompo. Mibebay ianao. Mibebay ianao. Fa mindrapo ny tompo aminao anio. Fa mindrapo ny tompo aminao anio. Maro ny fanahy. Maro ny fanahy efa verina ianao. Maro dia maro. Eny, maro dia maro. Manao satroka ianao. Manao satroka ianao. Dia misalotra lamba ianao. Mipetraka amin'ny tany ianao. Manao ny fombafomba ratsinao rehetra amin'ny fanompontsampy. Rafilany tompo izany. Satana no antsoinao fa tsy ny tompo. Enjera aminao ny tanan'Andriamanitra raha tsy mibebaka ianao. Tianao Jesosy. Miverena aminy ianao. Miverena aminy ianao. Misy olona koa mandeha miditra amin'ny toerana toy ireny. Mahita olona aho. Mahita olona aho. Manala kiraro mihitsy. Manala kiraro mihitsy. Olona avy any an-drenivohitra. Avy any an-drenivohitra. Manala kiraro mihitsy. Hiditra amin'ilay toerana satria hoe tsy azo andehanana. Tsy azo ampidirinao ny kiraro. Ry havana afo-be ny miandry anao. Afo-be ny miandry anao. Losifera miandry anao. Miandry anao, hamono anao, hampijaly anao, hampijaly anao, hampijaly anao. Mibebay ianao. Mahita vehivavy aho. Misy mpivady te hahazo zanaka. Miditra mandeha manatona an'ireny. Afo-be no miandry anao. Afo-be no miandry anao. Miditra ianareo. Dia mipetraka alohan'ny olona io. Alohan'ny olona io. Jesosy io. Mibebay ianao. Mibebay ianareo. Mibebay ianareo. Mibebay ianareo. Hitako ianareo. Hitako ianareo mpivady. Kivy amin'ny tsy fisiany zanaka. Kivy tsy mahazo zanaka. Mibebay ianao tompoko. Mibebay ianareo. Fa raha ohatra ka miteraka amin'izao ianareo dia any Satana ny zaza. Any Satana ny zaza ao anaty kibonao. Raha ohatra hoe misy zaza hipetraka anaty kibonao, tsy avy amin'ny tompo izany. Tsy avy amin'ny tompo izany. Tsy avy amin'ny tompo izany. Nefa ny miteny mpivavaka ianareo io. Miteny mpivavaka ianareo io. Miteny mpivavaka ianareo io. Mibebay ianao. Tianareo Jesosy. Tianareo Jesosy. Miatso anao Jesosy. Miatso anao Jesosy. Miatso anao Jesosy. Manatona ny tompo. Manatona ny tompo. Miatso anao ny tompo. Miatso anao ny tompo. Tanora makany amin'ny balina. Tanora makany amin'ny balina. Mandio amin'ny pista ny afo-be nareo. Mandia amin'ny pista ny afo-be nareo. Mandia amin'ny pista ny afo-be ny andizanareo. Amin'ny toerana andizanareo. Tsy any amin'ny boîte de nuit nareo. Tsy any amin'ny toerany baly nareo. Fa any amin'ny afo-be nareo mandia. Devoly no mandia manodidina anareo. Devoly no mandia manodidina anareo. Devoly no mandia manodidina anareo. Faly de faly de faly ny fahavalo. Faly de faly izy mandia miaraka aminareo. Tsy hitanareo kory izy. Tsy hitanareo kory izy. Tsy hitanareo kory izy. Nefa ny manodidina anareo. Mibebay anareo. Mibebay anareo. Na firy taona ianao. Ianareo mpihaza vehivavy any amin'ny boîte de nuit. Naiza naiza io. Mpampijaly ny kely indrindra. Nareo vehivavy mpihaza lehilahy. Mibebay anareo. Bebay anareo. Fa zavatra ataonareo io nataony Satana aminareo rehefa tonga any. Izy no hihaza anareo. Izy no ampijaly anareo
Mibebay ianareo. Mibebay ianareo. Fa ho avy ny tompo. Ho avy ny tompo. Vakio ny tenin'Andriamanitra. Apocalypse 28. Apocalypse 21, 8. Apocalypse 21, 8. Vakio ny tenin'Andriamanitra. Apocalypse 21, 8. Vakio ny tenin'Andriamanitra. Fa ny amin'ny afobe no vantananao raha tsy mibebaka ianao. Raha tsy mibebaka ianao. Miala amin'ny lainga. Miala amin'ny fijangajangana. Miala amin'ny faratsiana rehetra. Fa tsisy tsony famindram-po. Tsisy tsony famindram-po. Rehefa ho avy Jesosy. Rehefa miteny raha hoe vita, dia hidiny ny boky lehibe ao an-danitra. Ho akombona ny boky ny fiainana. Eny. Tena hitany maty aho. Na ny kely na ny lehibe. Na ny antitra. Nahita aho nijoro retresisa fandrianana. Nijoro retresisa fandrianana. Ho tsaraina izany. Ho tsaraina. Ho tsaraina. Zay tsy hita voatsitra tao anaty boky ny fiainana. Tena tsy mpanefariha afo izy. Na tsy mpanefariha afo izy. Misy ny farihy afo. Misy ny farihy afo. Miandry ianao ny fahavalo. Raha tsy mibebaka ianao. Miandry ianao ny fahavalo. Raha tsy mibebaka ianao. Tianao Jesosy. Tianao Jesosy. Mbola miantso ny tompo hatramin'izao. Miala amin'ny ratsy rehetra. Miala amin'ny kolikoly. Miala amin'ny lainga. Miala amin'ny fitaka. Miala amin'ny tsy fanajana. Ajao ny olona lehibe noho ianao. Ajao ny tenanao. Arovy amin'ny famasinana ny tenanao. Raha miteny hoe ianao zanak'Andriamanitra. Aza manaiky firaisana tsy mety intsony. Aza manaiky firaisana tsy mety intsony. Fa afobe no vantaninao. Raha vehivavy ianao milaza anao mpanompon'Andriamanitra. Aza manaiky manao firaisana tsy mety intsony. Na vadinao ary izany. Fa afobe no vantaninao. Ajao ny tenanao. Ajao ny fahamasinanao. Raha lehilahy koa ianao dia toy izany. Raha lehilahy koa ianao dia toy izany. Raha ny vadinao no mangataka zavatra tsy mety aminao dia jejebera izy izany. Ka mibebay ianao. Mibebay ianao. Aza manaiky koa ianao. Raha ny vadinao lehilahy. Raha ny vadinao lehilahy no mangataka zavatra aminao. Ilay vadinao vehivavy izany. Dia lavo fa tsy zebela izany. Fa ajao ny tenanao. Ajao ny tenanao sy fahamasinanao. Raha vehivavy ianao. Dia ny vadinao no misy ny jezebela ao anatiny. Ny vadinao lahy misy ny jezebela ao anatiny. Ka arovy ny tenanao. Arovy amin'ny sampy ny tenanao. Ny foaza ianareo. Fa ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Ho maizina izao tontolo izao. Ho maizina ny tany aman-danitra. Fa ho avy ny tompo. Tsisy intsony ny fotoana. Tsisy intsony ny fotoana. Fa aneny ny trompetra. Zay tsy manam-pahamasina dia tsy ahita ny tompo. Fa zay tsy manam-pahamasina dia tsy ahita ny tompo. Zay tsy manam-pahamasina dia tsy ahita ny tompo. Tsisy ankatrano antrano amin'Andriamanitra. Fa rehefa eny dia eny. Izy ilay hatramin'ny voalohany indrindra. Ary hatramin'ny farany. Tsy miova Andriamanitra. Tsy miaraka amin'ny sampy Andriamanitra. Tsy miaraka amin'ny sampy Andriamanitra. Fidio ny fiainana. Fidio ny fiainana. Dia ny mbola manatsotra ny tanany Jesosy. Dia mbola manatsotra ny tanany ny tompo. Fa raha tsy mifidy ny fiainana ianao. Dia afobe ny Andriamanitra. Afobe ny Andriamanitra. Aoka ianao sokerika. Andrainy amin'ny fandroana devoly. Toy ihany. Misaotra ny tompontsika. Misaotra ny fanahy masina mamangy antsika. Tia antsika ny tompo. Amin'izao fanombohan'ny taona izao ka dia mamangy miteny amintsika mivantana mahafantatra ny fiainantsika tsirairay avy.
ary mahita ny vo sy ny fo ny tompo. Zany no iteneneny amintsika, mbola tia antsika izy. Zany no iteneneny amintsika ka dia aoka antsika samy andray an' Jesosy raha mibebaka marina ianao dia raisy izy androany ary indrindra minoho fa ny raha an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ampimanadio manavao ka dia efa mibebaka ianao angatao ny raha an' Jesosy, sotroa ny raha an' Jesosy anadio sy anala izay tsy azo rehetra ka dia minoho fa ny raha an' Jesosy manavao antsika. Zany no asahintsika, asahin'ny tsirairay avy, sahy mijoro ankehitriny, sahy mitsangana mandroaka ny asan'ny devoly, mandroaka ny asan'ny maizina rehetra izay mitondra fahalemena, mitondra fahazaran-dratra dia didina aminaran'i Jesosy Kristy. Inona fikasany Satana ny asan'ny devoly rehetra, ny Losifera, ny Belzeboba dia didina aminaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Hiala ny Satana, mivoaka ny devoly Satana, tsy hanaketsana mpahefana amin'ny tenako, amin'ny fanahiko, amin'ny tenanay tsirairay avy amin'izao asa fanompony izao. Inona fikasany Satana, miala ny afarimy rehetra afy, ny devoly mpamitaka, devoly mpandainga, ny filan-dratsy rehetra, ny filan'ny nofo, ny fijangajangana, ny tsy finoana, ny fanompo-tsampy, ny endrika fanompo-tsampy rehetra, didina sorohana aminaran'i Jesosy Kristy ny afarimy rehetra afy. Miala nareo Satana, mivoaka ny devoly, torana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly, devoly ny aretina amin'ny vatana, amin'ny tena, amin'ny taova tsirairay avy didiko aminaran'i Jesosy Kristy. Tsy hanaketsana mpahefana amin'ny tenako, tsy hananjaka amin'ny taovako, tsy hanjaka amin'ny ankonako sy ny fianakaviako rehetra ny asan'ny devoly Satana. Miala ny Satana sy ny devoly, tsy hanjaka amin'izao fanompony izao, amin'izao asa fanompony izao, ny amin'ny YouTube mivantana, ny amin'ny asa fanompona naiza aty ivelany any Madagasikara, didina aminaran'i Jesosy. Tsy hanaketsana mpahefana ny Satana, devoly ny mpamosavy, ny fampisaviana rehetra, didiko aminaran'i Jesosy Kristy. Mivoaka nareo Satana, tsy hanaketsana mpahefana amin'ny tenanay, amin'ny ankonanay tsirairay avy, amin'ny mpanompony tsirairay avy, vonona anaraka an'i Jesosy dia roahana aminaran'i Jesosy Kristy ao afarimy rehetra afy ny devoly. Mivoaka nareo, tsy hanaketsana mpahefana, devoly ny Jezebela, devoly ny zazavavin-drano, devoly mpamitaka rehetra, devoly ny fitondran-tena maloto, fijangajangana sy ny filan'ny nofo. Miala ny afarimy rehetra afy ny devoly mpandainga, tondra lainga mamitaka. Roahako aminaran'i Jesosy, tsy hanakery amin'ny mpanompony tsirairay avy, tsy hanjaka amin'ny fo sy ny fananay. Roahako aminaran'i Jesosy ny Satana, tsy hanaketsana mpahefana nareo Satana. Mivoaka ny afarimy rehetra afy ny sazan'ny Satana sy ny devoly. Torana amin'ny rahan'i Jesosy, torana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy ny asan'ny devoly Satana. Miala, tsy hanaketsana mpahefana amin'ny fony tsirairay avy, devoly mitondra fitaka, devoly mitondra alahelo, devoly mpandainga, devoly mpamitaka rehetra, mitondra fampisarahana, mitondra lainga mpanakorotana amin'ny fo, amin'ny ankonana, amin'ny fianakaviana, amin'ny asan'Andriamanitra. Roako aminaran'i Jesosy Kristy ny devoly mpandainga, devoly mpamitaka, ny fampisarahana, fampierikerehana, tsy sehoany voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainanay. Didiko aminaran'i Jesosy Kristy. Miala, tsy hanaketsana mpahefana nareo Satana. Miala, devoly mpamitaka rehetra, devoly mpandainga, ny loza, devoly mitondra loza amin'izao taona vaovao izao, amin'ny taona rehetra, didina aminaran'i Jesosy Kristy ny devoly ny tsy finoana. Miala ny afarimy rehetra afy, tsy hanjaka amin'ny fo sy ny fananay any, tsy finoana, tsy fankatoavana rehetra. Mivoaka, tsy hanaketsana mpahefana, devoly ny fahafatesana, mitondra fahafatesana ara-panahy, ara-batana, didiko aminaran'i Jesosy Kristy. Mivoaka, miala ny Satana sy ny devoly ny fahafatesana, devoly ny loza, devoly mpanakorotana rehetra, devoly ny fampahantrana, devoly mpanakivy, mitondra fanakiviana, mitondra fampierikerena. Miala, tsy hanaketsana mpahefana fa ny rahan'i Jesosy ny andrakotra, ny rahan'i Jesosy anadio, ny rahan'i Jesosy andory tanteraka. Efa namaso, efa namangy teo, efa namangy fa niteny taminay teo, efa namasina, efa nahafo, efa nahafo, andory izay tsy azo rehetra. Torana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy, torana amin'ny afo ny fanamasina, le afo ny fanamasina, andoro, andrakotra ny rahan'i Jesosy anadio, anadio sy andrakotra ny tsirairay avy. Rahan'i Jesosy anadio, angatao ny rahan'i Jesosy, afafazo ny rahan'i Jesosy amin'ny tenanao, amin'ny ankonanao, amin'ny tokantrano, amin'ny fanananao rehetra. Afafiko ny rahan'i Jesosy, afafy ny rahan'i Jesosy amin'izao asa fanompony izao, amin'izao asa fitoriana izao. Afafiko ny rahan'i Jesosy naiza niza fanompona dia afafy ny rahan'i Jesosy andrakotra, anadio, andory izay tsy hanao rehetra. Ary le fainao masina, le fanahy afo amena anay, amaina anay fanahy masina, efa
fanahy masina meny tanteraka ny tsirairay avy a, iseho ny voninahitra ao tompo a, iseho ny fahefanao a, dia misaotra miasa, misaotra mamaly vavaka, misaotra mamindra fo a, misaotra mamindra fo, misaotra ny tompontsika aoka isika androany, dia hisaotra ny tompo a amin'izao fanafahana izao a, ary indrindra mbola ametraka ny tenantsika amin'ny tompo. Raha vonona ianao nanaiky ny diovin'Andriamanitra, niala tamin'ny fijangajangana filàn'ny nofo amin'ny tsy finoana amin'ny fanahina amin'izao fiainana izao a, dia manatona ny tompo raiso izy androany ary angatao ilay fanahy masina ho aminao amintsika tsirairay avy, hameno an'olon-tsaina ary hiala amin'ny tahotra, hiala amin'ny fanahina amin'izao fiainana izao fa toky ny tompo hatramin'ny farany. Misaotra anao izay tompo, misaotra manafaka anay, misaotra androanao soa manadio, misaotra ny fanahinao masina manavao anay ilay fanahy afo, ilay rano Jesosy mandoro ihany koa, ary ianao manavao anay tsirairay avy ka dia mandresy izay miaraka aminao a, velona izay Jesosy miaraka aminao ka dia tsangano izay tsirairay avy. Misaotra ny fanahinao masina mamena anay ilay fanahy fampaherezana, ilay fanahy manolo-tsaina, ilay fanahy masina ny famarinana ho aminay tsirairay avy an'olo-tsaina ny fahendrena, ary teny ampahafantatra anay ny sitraponao koa, ka dia misaotra foana tompo a miaraka aminay, dia vonona foana izay Jesosy, tenenako araka ny fombanao a fa vonika ainy izay tsirairay avy. Misaotra tompo a, misaotra Jesosy Kristy, misaotra mamangy anay a, misaotra ny teny mampahafantatra anay ny sitraponao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy navana izany bavaka izany. Alleluia, alleluia, amen. 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 Tonga dia toizako ny fandraisana fitenena zany a, dia mbola mamerina ny fiarabana moa zany a, zahako mama Felisy fa niarabantsika tamin'ny fanomboana, fa za manokana dia mbola miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a, ary indrindra tononona moa zany ny taona vaovao zao a 2024 androany sabotsy 4 janoary, dia amintsika mandrakiriva ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo a, ary indrindra koa ny firaisana amin'ny fanahy masina. Dia misaotra ny tompontsika, misaotra indrindra ny amin'ny famanginy, ny fijona vavolombelona, ny teny fampaherezana, ary indrindra ny famanginy rehefa nivavakantsika nibebaka teo anatrehan'ny tompo a, dia mamangy izy teny amintsika tsirairay avy, aoka izany a samy ankatony tsirairay avy a, indrindra raha mikasika amintsika ny tenin'ny tompo, ny amin'ny fanompoan-tsampy, ny amin'ny fijangajangana, ny amin'ny fitafy, ny amin'ny fiatsika rehetra, dia aoka samy ankatony tompontsika. Dia araka izany a, dia zany fankatoavana izany satria andray ny fanasan'ny tompontsika androany a, dia tian'ny tompontsika ankatoa alohan'ny andraisana ny fanasan'ny tompo, fa raha tsy izany a lasa fanamelohana ho antsika ny fandraisana, izany hoe ny andraisantsika ny fanasan'ny tompo izany. Dia ny fankatoavana an'izany a dia ny fihainoana ny teniny a, ny faharetana. Ny teny misy tenin'Andriamanitra zany a, mety ho lava, mety fohy, fa ny tompony mahafantatra hoe inona ny anazavany azy a, araka ny sitrapon'Andriamanitra zany a, fa tian'ny tompontsika ankatoa, mila mankatoa mihitsy zany tsika, dia aritra ny amin'ny tenin'Andriamanitra, fa betsaka ny olona tsy mankatoa, na dia tonga ary ny tenin'Andriamanitra hatramin'izao a, amin'ny alalan'ny mpanompony, indrindra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zany amin'ny baiboly, dia tsy mankatoa ny olona. Ka fotoana izao zany a, araka ny diniantsika ihany koa hiainoantsika ny tenin'Andriamanitra alohan'ny andraisana ny fanasan'ny tompo. Izay mahatonga ny hoe maninona moa no hazavaina ny tenin'Andriamanitra alohan'ny andraisana ny fanasan'ny tompo, mba tsy hoe mandray fotsiny tsika tsy amin'ny fahalalana, fa mba tena fantatsika ny antony andraisantsika ny fanasan'ny tompo zany. Ny efa teo moa zany efa mivavaka tsika hisorana ny tompo a, ary efa nangataka ny fanahy masina, dia izy a no ampiteny sy hanazava amin'ny alalan'ny fanahy masina zany amin'ny teny izay ambara. Efa omanintsika sady zany a ny teny izay fampizarana ao amin'ny Korinthiana voalohany a, toko voalohany, ny andiny fahatelo amby roapolo. Korinthiana voalohany, toko voalohany, andiny fahatelo amby roapolo, izay ny vakiana. Dia avy eo a raisitsika koa ny Korinthiana toko voalohany, Korinthiana voalohany toko fahadimy amby folo, ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy amby folo. Izay a no teny famparezantsika. Misy teny anankiray a
izay apetraky ny tompo mialoha alohan'ny tena hoe hamakitsika andreo zany dia vakitsika sady ny eo amin'ny asan'ny apôstôly. Ny asan'ny apôstôly hanamafisany tompo ny amin'ny teny izay nambara teo ny amin'ny liko toko 1:20 sy ny Matio toko 7:20 hoe ho avy ny tompo araky ny hira ihany koa zany raha zao ianao vao miditra dia eno ny fanombohan'ny fotoana fa ny hira nenona teo zany dia hoe ho avy Jesosy, maranatha, zay ny dikan'ilay hoe maranatha zany hoe ho avy Jesosy. Dia zany dia teny zany dia hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 1. Vakitsika zany zay hanovizantsika ny teny izay fanambaran'ny tompo teo asan'ny apôstôly toko 1 raisitsika manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 1:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe rehefa nilaza zany Jesosy dia nakarina raha mbola nijery izy ireo. Nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny andehanan'i Jesosy dia indreo nisy roa lahy tonga teo anilany ny akanjo fotsy ary niteny hoe ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Fa zany tenin'Andriamanitra izay voasoratra hitan'ny mpianatra ary nahita anjely moa zany ilay ny akanjo fotsy araky ny fijona vavolombelona teo koa hoe misy ny anjely ary miseho amintsika zany izy dia teto izy niseho tamin'ny mpianatra hoe iny Jesosy niakatra iny dia mbola hiverina ho avy Jesosy dia arak'ilay nitantaraina tamin'ny Matio toko 4:20 teo sy ny Luka toko 1:20 fa tsy tahaka an'ilay hoe fiakarany teo zany no hiverena fa nambaran'i Jesosy mihitsy ny teny Jesosy no niteny ny fiverenany amin'ny Matio toko 4:20 sy Luka teo iny fa hiozongozonina ho mafy ny fiverenany ary tahaka ny olona hiteraka hozy izy. Ho mafimafy zany ny fomba hiverenan'i Jesosy fa ary indrindra ho avy izy tsara ny olona tsirairay avy. Dia eto zany manamafy mihitsy araky ny teniny teo fa iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Izay ilay ho avy Jesosy maranatha. Dia misaotra ny tompontsika fa efa mpomanina ny amin'izany teny zany. Vakitsika ny any amin'ny Korintianina 1 toko 7:20 andraisantsika ny teny zany izay ifampiarezantsika ny amin'ny hoe zany hoe ho avy Jesosy zany andray ny fanasan'ny tompontsika. Zay moa zany ny fanazavana eto andray ny fanasan'ny tompontsika moa tena mino ve tsika tena nandray an'i Jesosy sao dia ho tsaraina amin'ny tsy fahalalantsika ihany koa. Vakina ny Korintianina 1 toko 1 7:20 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izahay kosa dia mitory an'i Kristy vohombo tamin'ny hazo fijaliana dia fatafitohinana amin'ny jiosy ary fahadalana amin'ny grika. Raisiko ambonimbony kely amin'izay mazava amintsika angamany fa izay moa zany kazana lohateny hoe fatafitohinana amin'ny jiosy na amin'ny olona mahalala zany ny olona mahafantatra ny hoe Jesosy anie ka nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana ny olona. Raisiko kely eo ambony eo zany 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Korintianina 1 zany toko 1. Fa ny teny ny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa voasoratra hoe ora vako ny fahendren'ny endry ary ho laviko ny fahalalany mahalala. Aiza ny endry? Aiza ny mpanoradalana? Aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy nampidian'Andriamanitra ho fahadalana fa ny fahendren'izao tontolo izao, satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao ahalalan'Andriamanitra, koa ny fahadalan'ny fitorian-teny no sitrak'Andriamanitra amin'izeny izay mino. Fa mila famantarana ny jiosy ary mitady fahendrena ny grika, fa izahay kosa
dia mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana dia fahatafitonana amin'ny jiosy ary fahadalàna ho an'ny Grika. Fa amin'izay voaantso kosa na jiosy na Grika dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahandren'Andriamanitra. Fa ny fahadalan'Andriamanitra dia endry noho ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny olona. Amen. Misaotra ny tompontsika. Ny olona zany a, ny olona mahalala, ny jiosy moa zany a izay nahita an' Jesosy a, velona teo zany Jesosy tonga tetỳ amin'izao tontolo izao a, hoe tonga olona dia mitady famantarana, efa nanao famantarana be da be mihitsy Jesosy a. Zay le hoe miracle moa zany mahazatra hoe manaova miracle ianao, ataova ary ity indray a raha tena ianao tokoa le Messia. Messia moa zany le Kristy a, amin'ny jiosy zany hoe Masia, dia manaova miracle ianao fa raha tsy zany zay tsy mino. Nefa betsaka ny zavatra efa naseho an'ny tompo taminazy zany a tamin'izy niaraka tamin'ny teny. Fa tsy mino a ny olona. Ary na ny loran'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny tenany ary a dia tsy mino ny jiosy a, fa mbola mitady hoe midina ianao, midina teo ianao raha tena zanak'Andriamanitra. Efa nombona teo amin'ny hazo fijaliana zany Jesosy a, dia hoe midina teo ianao raha tena hoe zanak'Andriamanitra, fa vitanao zany. Fa Jesosy zany nanolotra ny aina, efa voasoratra zany a, efa noteneniny tany aloha tany zany amin'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy maintsy nanolotra ny tenany izy a ho famonjena zany a, ho fanavotana ny olona tsirairay avy. Ka zay mahatonga ny olona hoe tsy mino, araka ny tenin'ny fanamasina teo hoe mila mahatoky a, mila mino a, fa raha tsy mino tsika dia ho reraka fotsiny ihany tahaka ny jiosy. Zay a tamin'ny andron'i Jesosy zany tena tsy nino. Tamin'ny andron'ny Paoly koa zany eto a, tsy nino a ny jiosy a, fa i Paoly dia tena jiosy, anisan'ny nanenjika ny kristianina, fatatsika zany a, fa tena nanendrika ny kristianina mihitsy izy hoe jiosina fanafoa, hoe tena hoe iza niza mandray an'io Jesosy Kristy io a, izay heverina fa hoe secte moa zany tamin'izany a, fomba tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia nenjehany mandra-pahizy a ny fanena tamin'i Jesosy. Fanena tamin'i Jesosy teo amin'ny lalan'ny Damaskosy izy a, dia nanolotra ny tena no an'ny tompo, satria lasa izy mihitsy indray no nitory. Na ny mpianatra ary natahotra azy fa izy a dia tena nitory mihitsy a ny amin'ny Jesosy Kristy. Vakitsika kely ny eo amin'ny Korintiana voalohany eo a, raisiko andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo, ahafantarantsika inona moa zany ny tena nitenen'ny Paoly tamin'izy hoe tsy nino ny jiosy, na tsy nino ny mpianatra tamin'izy hoe niova fo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy a, Korintiana voalohany toko voalohany a, andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe: i Paoly voaantso ho apôstôlin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra sy Sôstenina rahalahy, no mamangy ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto, dia izay no hamasinina ao amin'ny Kristy Jesosy olona voaantso sady masina, mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika eny amin'ny tany rehetra, dia izay sady tompony ireny no tompontsika koa. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Zany mitondra hafatra izy zany miaraka amin'ny Sôstenina izy zany no mitondra hafatra eto hoe mamangy ny fiangonana any Korinto, dia miteny izy fa izay mandray an'i Jesosy a, sady voaantso izy no masinina, dia ho an'ny olona rehetra, na mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika eny amin'ny tany rehetra, dia izay sady tompony ireny no tompontsika koa. Niza zany miantso an'i Jesosy Kristy a, naiza mandray an'i Jesosy a, dia niza koa dia toriana ny filazantsara mandray an'i Jesosy Kristy a, dia manaiky fa Jesosy Kristy dia voaombo teo amin'ny hazo fijaliana fanavotana antsika. Amafisy ny teny zany a, fa ny tian'ny ten'Andriamanitra tena ampianarina antsika androany a, dia eo amin'le hoe marina fa nanolotra ny tenan'i Jesosy zany a ho fanavotana antsika. Eo a dia tena tian'ny olona mihitsy zany hoe nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy a, dia vao avy tsika dia mahazo manao izay tiany ataony. Fa henontsika teo tamin'ny tenin'ny fanamasina teo fa saroto ny tompo a, ary mila mino mihoatra an'izany zany tsika, satria ho avy izy araka ilay teny teo, araka ny nampiakarana azy iny ny iverenany a, dia zay no anaovan'ny fivavahana, satria zany tsika izao zany a, maro no efa nandray an'i Jesosy a, maro no efa mahafantatra azy koa hoe Jesosy Kristy a velona nanolotra ny tenany teo amin'ny fijaliana, dia mijanona fotsiny amin'ilay hoe nanolotra ny tenany teo amin'ny fijaliana ny olona, fa tsy mino akory ary hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy.
Betsaka mihitsy zany tsy mino fa nitsangana tamin'ny maty le Jesosy Kristy io ary velona. Izy tamin'izy niakatra ho any an-danitra io dia niverina io efa nitsangana tamin'ny maty izy tamin'io. Zay mahatonga ny fivavahana maro fantatsika zany fa misy amin'ny hazo fijaliana zany sy eo amin'ny hazo fijaliana dia io Jesosy io mbola miantona eo amin'ny hazo fijaliana eo ihany. Tsika tsy amin'izay intsontsika fa Jesosy Kristy izay vavahantsika dia nandresy ny fahafatesana. Tsy miantona eo intsony izy fa efa nitsangana tamin'ny maty izy ary io Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana io zay le toroitsika. Nandresy ny fahafatesana izy dia naniraka ny fanahy masina. Zay le any amin'ny asan'ny apôstôly io raha tohizantsika zany asan'ny apôstôly toko faharoa dia rehefa nitorotsy Petera dia hozy izy hoe iny Jesosy Kristy izay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia nitsangana tamin'ny maty dia iny zao maniraka ny fanahy masina. Narotsany Jesosy Kristy ny ray, narotsaky ny ray tamin'ny mpianatra ny fanahy masina dia lahasa mihitsy ny mpianatra nitory fa velona le Jesosy Kristy dia nanomboka tamin'io zany niseho zany ny fanahy masina tamin'ny andron'ny Pentekosta moa zany. Fa ny olona dia matetika hoe nanombo ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia faly zay fa efa voadio ny fahotanay dia io izy fa mbola miantona ihany. Fa mila mintsika fa Jesosy Kristy dia nandresy ny fahafatesana ary nitsangana tamin'ny maty. Io le fitsanganan'ny teny Jesosy Kristy amin'ny maty io zany zay no tiana mafisina koa androany amin'ny zao fampianarana tiany Tompo zaraina izao. Korotiana voalohany toko 5:10 vakitsika ny 1:1 ka hatramin'ny 7:10 vakitsika izay satria amin'izany no nahafantarany Paoly moa zany ho an'ny Korinto koa ny amin'ny atao hoe fitsanganan'ny tena amin'ny maty vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ny Korintiana voalohany toko 5:10 1:1. Ampahatariko anareo rahalahy ny filazantsara izay notoriko taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo izay amonjenanareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny notoriko taminareo raha tsy nino foana ianareo. Fa natolotra anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilain'ny raisiko dia izao: maty noho ny fahotantsika Kristy araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Ary niseho tamin'ny Kefasy izy dia tamin'ny 12 lahy koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy maherin'ny 500 izy. Ny ankamaroan'ireny dia mbola velona mandraka ankehitriny fa ny sasany no efa nodimandry. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakoba izy, avy eo dia ambanin'ny apôstôly rehetra, ary ny farany tamin'izy rehetra dia izao izay toy ny tsy tonga volana akory dia mba nisehony koa. Fa izao dia kely indrindra amin'ny apôstôly ka tsy mendrika antsoina hoe apôstôly satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra aho. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy ary tsy foana ny fahasoavany nasehony tampoko, fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho, nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nomba ahy, koa na izao na ry zareo dia arak'izany no fitorianay ary arak'izany koa no ninoanareo. 12 amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny lohateny tampoka ny amin'ny fitsanganan'ny maty. Ary raha Kristy notoriana fa natsangana tamin'ny maty, ahoana no ilazan'ny sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganan'ny maty? Fa raha tsy misy fitsanganan'ny maty, na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy nitsangana Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo. Dia hita ho vavolombelona mandainga ny amin'Andriamanitra izahay, satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana ny Kristy. Nefa raha tsy atsangana ny maty dia tsy mba natsangany izy. Fa raha tsy atsangana ny maty, na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia zava-poana ny finoanareo ary mbola ho amin'ny fahotanareo ihany ianareo, dia very koa izay efa nodimandry eo amin'ny Kristy. Raha amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Amen. Hitantsika fa mifanohy tsara ny amin'ny teny nampibebahana teo zany. Raha amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Midika izany fa
Tsika zay miandry an' Jesosy araka le teny teo hoe nampiakarin' Jesosy dia hiverina ny fampibahana teo dia hoe ho avy Jesosy eto amin'izao fiaraha mivavaka izao zany dia izay foana no nampitondray ny tompo sy ny fanahy masina. Ampiomaniny ny olona fa ho avy Jesosy. Tandremo fa tsy fantatsika ny orana ny fotoana fa raha tsy miomana antsika dia ho tavela ety amin'izao tontolo izao ety. Raha amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika ny Kristy, le Mesia zany, le Masia, dia mahantra indrindra ny olona rehetra tsika. Rehefa nandray an' Jesosy ianao, raha mbola tsy nandray an' Jesosy zany moa dia manomboka maheno ianao manomboka androany fa mila mandray an' Jesosy dia mila mino fa Jesosy dia maty teo amin'ny hazo fijaliana araka ny teniny teo dia noho ny fahotantsika ozy izy no nafaty azy. Raha mbola mpanoto tsika dia maty Jesosy dia nesorony zany ny fahotantsika. Dikan'izay nanolotra ny tenany izy ny rany. Zay mahatonga antsika hoe andray ny fanasan'ny tompo koa tsika zany avy eo rehefa natao batisa. Zany rehetra zany mbola rehefa nisy fampianarana maro natao tamin'izany fa rehefa natao batisa na Jesosy natao batisa tamin'ny ranobe dia noho nitsangana nivoaka tao amin'ny batisa zay rehefa nadiovana mihitsy batisa amin'ny ranobe dia lasa olom-bavao dia voadio ny fahotantsika ary ny ranon' Jesosy no manadio antsika ho vakintsika moa zany alohan'ny andraisantsika ny fanasan'ny tompo zany hoe zao natao fahatsiarovana hozy Jesosy dia mandray ny tenany misotro ny rany fa anadio antsika zany. Andininy faefatra amin'ny anaran'i Jesosy dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina ary niseho tamin'ny Kefasy izy dia tamin'ny 12 lahy koa. Eto zany araka le teneniko teo hoe foana ny toriteny, Paoly eto no miteny ary fantatry ny olona rehetra zany raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia foana, ary raha tsy nitsangana tamin'ny maty izy dia niseho tamin'ny mpianatra, niseho tamin'ny Maria Madalena, niseho tamin'ny vehivavy sasany, niseho tamin'ny ireo mpianatra teny amin'ny lalan'ny Emmaüs dia raha tsy niseho tamin'izay izy dia tena foana mihitsy ny finoana. Ary izy efa nitsangana tamin'ny maty, niseho tamin'ny mpianatra ny 70 andro mahery dia zay tena niny mihitsy ny mpianatra hoe tena io le Jesosy. Na ny mpianatra ary ny salasala, le mpianatra 12 zany ny salasala tamin'ny voalohany hoe tena Jesosy marina hoe zany. Niteny ny vehivavy hoe fa hoe nahita izy andeha hanositra ny fatin'i Jesosy izy zany ay le kodiarana zany ny ino moa teo ny nanarina ny fasana ny gody. Hoe vehivavy kely iny ve izy anakodiany zany tsy nino ny mpianatra hoe tsy ao intsony Jesosy. Nitsangana izy na ny lamba nanosana azy ary efa nalivaliny tsara dia ny ino moa teo ny miaramila romanina sy ireo mpanenjika satria tena efa nisy mihitsy ny mpanenjika tamin'izany ny fariseo sy ny sadiseo dia efa niteny mialoha hoe tandremo fa efa niteny taminay io Jesosy io fa nitsangana hono izy amin'ny andro fahatelo fa zao natao eo amin'ny fasana eo 7 miaramila miambina dia hidio tsara fa raha tsy zany mety handainga amin'ny mpianatra. Dia noho nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia io tokoa ary le miaramila fa tsy nahita ininona dia nanendrikendrika zareo teneny mantsy an'ilay miaramila zany ny fahavalo hoe teneny fa nangalary ny mpianatra tokoa le Jesosy tao. Fa raha fantatsika zany mila mifandinihana kely moa zany fa tsy hidirantsika lalina hoe vato be na kodia dia tsy hoen'le miaramila fa miaramila romanina tamin'izany niambina teo dia tsisy naheno hono zareo nahatonga avy mpianatra nanakodiany vato dia naka an' Jesosy tao zay zany le hoe fampandaingana ny mpianatra. Mila mijoro tsara zany tsika. Eto zany 15 tonga dia raisika eto hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia hita ho vavolombelona mandainga ny amin'ny Andriamanitra izahay satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana ny Kristy. Nefa raha tsy hatsangana ny maty dia tsy mba natsangany izy. Io zany manendrikendrika lasa hoe vavolombelona mandainga satria Jesosy no nitsangana tamin'ny maty izy no nanakodiany vato dia ampandaingana indray mpianatra hoe nareo no nangalatra azy. Zao zany mila hitandremantsika, mila minitsika fa Jesosy Kristy dia nitsangana tamin'ny maty efa niteny izy nandresy ny fahafatesana izy nanala ny fahotantsika izy tamin'ny nandatsahany rano teo amin'ny hazo fijaliana fa nitsangana tamin'ny maty izy dia niakatra any an-danitra dia hiverina izy. Zao zany ny finoantsika
dia eo am-piandrasana ny fiverenan'i Jesosy ka mila mino. Zany hoe le fandraisana fanasan'ny tompo zao zany fampianarana ao antsika fa Jesosy maty ny fahotantsika dia nitsangana tamin'ny maty izy ary niakatra ho any an-danitra dia hiverina indray izy. Eo fiverenan'ny tompo mila maharitra efa ela izy no niteny tamin'izany tamin'ny 2000 lasa fa amin'izao fotoana izao dia hitantsika ny famantarana, betsaka ny famantarana hoe ho avy Jesosy, efa akaiky ny andro zao natao hoe andro farany ka dia mila matokontsika zany fa ilay Jesosy Kristy izay arahantsika aloha voalohany indrindra dia maty teo amin'ny hazo fijaliana hozy izy ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina, efa voasoratra daholo zany ao amin'ny baiboly rehetrarehetra ka dia mila mino tsika. Raha tsy mino zany tsika dia ho foana ihany ny fanarahantsika ny tompo. Fa mila mino tsika fa Jesosy dia nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana. Raha androany ianao zany vao maneno an'izany dia atoloro ny tenanao fa andray anao ny tompo, andray anao izy dia hanovanao koa, anadio tahaka ny antsoina antsika tsirairay avy. Ny antsoina anay izao zany hitory ny fiverenan'i Jesosy. Betsaka ny tsy mino an'izany ny olona ka manao fahazarana, manaonao foana araka ny teny fanamasina teo. Mbola betsaka ny fitondran-tena maloto ny amin'ny fihetsika ivelany, fitafiana ivelany izay maloto tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tenenin'ny tompo zany zay le hoe mila mifamasinana anatiny sy ivelany dia mila matoko hoe Jesosy dia tena velona, tsangana tamin'ny maty. Misy ny olona mety mampiherikerika hoe le Jesosy iny zazakely iny, zay dia tian'ny olona mihitsy zany ny manao fankalazana. Fantatsika tsara zany fa eto amin'izao fiaraha-bavaka izao dia tsy mitory ny amin'ny fiterahan'i Jesosy hoe tamin'ny krismasy zany na hoe noely, tsy amin'izany ny tompo tsy niteny an'izany izy fa ary tsy araka le teny teo hoe mbola misy maro no mitory le Jesosy mbola maty. Zay mahatonga ny ankabeazan'ny sasany hoe mitory lay sary vato, ity ny tena Jesosy Kristy na hoe ity no mpanelanelana Jesosy Kristy ihany no manelanelana antsika amin'Andriamanitra. Tsy Maria, tsy ny sary vato tsy ny inona moa izy teo na ny sary ny hazo fijaliana ary. Misy mino an'izany sasany hoe asiako hazo fijaliana eo amin'ny rindrina na raisiko eny an-tanako eny dia hoe iny manelanelana ahako ity Jesosy ity. Fa lasa sampy zany rehetrarehetra zany dia lasa sampy. Fa tian'ny tompo ianao zany atoky fa Jesosy navitra antsika tamin'ny hazo fijaliana, ny rano ny tena manadio dia mila mino koa fa natsangana Jesosy Kristy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty izy ary ny fitsanganany amin'ny maty no anton'ny fitoriantsika, anton'ny finoantsika. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia nakarina any an-danitra dia ho avy averina foana zany. Zay ny tenenin'ny Paoly eto. Na ny mpianatra dia tsisy afa-tsy zany, tsy hamaky ny asan'ny apôstôly toko faharoa tsika fa zany no torian'ny Petera rehefa nitsangana izy, rehefa feno fanahy masina zareo dia nitsangana mihitsy izy satria taloha zareo natahotra hoe tena maty zany Jesosy, inona ary zany nataontsika. Fa no nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia niseho tamin'izareo dia hitany hoe za le Jesosy Kristy. Niteny tamin'ny Tomasy izy hoe tsapao ny lany voako, tsapao ny tanako fa eto ny nanomboana. Dia tena niny Tomasy satria tamin'ny voalohany Tomasy tsy niaraka tamin'izareo tamin'ny voalohany, tsy niaraka tamin'ny mpianatra tamin'izy niseho tamin'ny voalohany. Dia niteny mihitsy Tomasy hoe raha tsy za mihitsy mahita ny masoko dia tsy nino. Fa nasehony mihitsy dia hitan'ny zareo zany hoe tena velona le Jesosy Kristy hitanay iny natsangana tamin'ny maty izy dia io koa le hitan'ny Paoly nanenjika ny mpianatra izy dia avy eo izy nefa nisehon'i Jesosy tena amin'ny lalan'ny Damasy kosa dia fantany hoe velona le Jesosy. Tena tian'ny tompo tenenina eto zany mila mihaona amin'ny tompontsika, mila fantatsika hoe tena velona Jesosy io. Fa raha tsy hitantsika le Jesosy Kristy dia lasa manaraka fotsiny tsika hoe tantarain'ny olona. Fa mila tsika tsirairay avy no mahita hoe velona le Jesosy Kristy arahako dia ny fahitana an'izany fahavelomany amin'izao fotoana izao dia le fanahy masina. Ny raha ny fanahy masina ho amintsika, ho an'ny mpianatra dia le fanahy masina io no ambarany ampisehony amintsika tsirairay avy. Asehony araka ny tsirairay avy zany io amin'ny alalan'ny fahitana, amin'ny alalan'ny feo, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny nofy. Mila mino zany tsika any amin'ny Joël toko fahatelo nefa nambarany amin'izay koa ka dia
aokantsika zany ino fa le Jesosy Kristy tia rahantsika io dia tena velona natsangany tompo, natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty izy ary araka ny tenin'ny Paoly eto zany averika aminy izy amin'ny 7:20 aminaran'i Jesosy amin'ny Korintiana 2:20 aminaran'i Jesosy hoe raha tsy natsangany Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo. Mila mino zany tsika tamin'izany moa zany tamin'izany fotoana zany dia ny jiosy tsy nino arak'ilay teny teo fahadalàna amin'ny jiosy zany ny fanoloran-tena nataon'ny tompo. Ary ny grika izay nieritreritra tena ny grika moa zany dia amin'ny resaka filozofia, amin'ny resaka fandinihana ny teny ny ara-tsaina dia tena mieritreritra hoe mandinika dia ny velon zareo hoe fahalalàna ara-tsaina zany ny mihoatra fa araka ny teny mihitsy fa ny adala amin'izao tontolo izao no nampahalalany nataony mihoatra noho ny olona mahay. Dikan'izany rehefa tonga ny fanahy masina niza feno ny fanahy masina na zaza na tanora na lehibe na antitra na manam-pahalalàna na tsy manam-pahalalàna na jiosy na grika ozy izy rehefa nandray an'i Jesosy ianao feno ny fanahy masina dia izy no fanahy masina ny tompo zany no mampijoro vavolombelona. Le fanahy masina io le fanahy fahamarinana, manolotsaina, manome fahendrena zany no angatantsika isan'andro. Angatao ny fanahy masina amenao antsika foana fa zany no antony androsoantsika hatramin'ny farany. Tahaka ny nandraisan'ny mpianatra zany ny fanahy masina nasahiny zareo nijoro araka ny teniny teo hoe vakiky kely satria fahantsika mahafantatra ny tenin'Andriamanitra vetivety zany 5 aminaran'i Jesosy 5 aminaran'i Jesosy ary niseho tamin'ny Kefasy izy dia tamin'ny 12 lahy koa. Kefasy natao hoe Petera ary Petera io no nijoro teo anatrehan'ny olona tamin'ny andron'ny Pentekôta ny teny mihitsy hoe le Jesosy Kristy nombonareo tamin'ny hafijaliana nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra ary dia naniraka ny fanahy masina aminay dia izao hitanareo izao miteny tamin'ny fiteny ny olona maro zareo ary nasà mihitsy zareo nanomboka teo hoe velona le Jesosy Kristy hitanay ny akarany ary mino zay fa hiverina izy zany nahatonga an'zareo sa zany tena hoe nitory hatramin'ny farany mihitsy fa ho avy Jesosy. Zay no nandrasan'ny mpianatra rehetra ary zay mbola tiany ampahafantarina antsika. Raha misy fiaraha-mivavaka zany tsy mitory ntsony amin'izany hoe ho avy Jesosy zany dia lasa feno toromaso, lasa matory satria variana ny amin'ilay hoe Jesosy Kristy nombonana teo amin'ny hazo fijaliana, variana ny amin'ny fetifety, variana ny amin'ny fitahiana amin'izao fiainana izao araka ny tenin'Andriamanitra eto vakiana ihany aminaran'i Jesosy amaranantsika anazy 7:20 aminaran'i Jesosy. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Ny amin'izao fiainana izao io le zavatra torian'ny olona ary misy ny fahagagana tena manao mirakla le mpanompon'Andriamanitra ary tena misy fahagagana tena misy an'izao zao ny zareo tena misy lasa mpanan-karena ny olona mivavaka ao amin'zareo na lasa hoe lasa tena mahitahita amin'ny fiteny malagasy fa amin'izao fiainana izao zany raha amin'izao fiainana izao ihany nanantenantsika dia anisan'ny mahantra indrindra tsika ozy izy noho ny olona rehetra. Fa rehefa nandray an'i Jesosy tsika dia mila manantena fa ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Jesosy rehefa nitory dia ny fanjakan'ny lanitra nitoriany mba tiantsika zany ho tafidy amin'izany fanjakan'ny lanitra zany ka dia minoho fa raha nanolotra ny tenany teo amin'ny hafijaliany Jesosy noho ny fahotantsika, maty noho ny fahotantsika dia ara-voasoratra araka ny soratra masina koa dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Velona le Jesosy arahantsika miteny izy maniraka ny anjeliny izy maniraka ny fanahy masina izy miteny amintsika izy. Aoka zany tsika anantena fa ho avy Jesosy araka ny fanazavana teo amin'izao fotoana izao tena fotoana iverenany mila matoky hatramin'ny farany fa ho avy Jesosy tahaka n'ilay niakarany teo zany araka ny afatsy ny anjely ka dia minoho zany no tenin'ny tompo zany alohan'ny andraisantsika amin'ny fanasan'ny tompo mila mino tsika fa tena hoe velona Jesosy ary rehefa mino tsika dia tsy mino fotsiny fa hoe velona amin'izao hoe olombelona Jesosy Kristy fa fanahy izay mino izy dia tsy maintsy mino koa fa
le Andriamanitra ivavahana dia fanahy. Andriamanitra dia fanahy izy a, izay mino azy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy koa, ka izay a ampahafantarina antsika koa fa antsika dia miandry ny fanahy masina, mangataka amin'ny fanahy masina, dia miteny amintsika ny fanahy masina tahaka ny namanginy mpanompony teo a, ary ho avy izy a handray ny tsirairay avy a izay manaiky sy mandeha amin'ny famasinana sy ny fahamarinana. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny teny a anambarany a ny amin'ny alohan'ny andraisantsika amin'ny fanasan'ny tompo zany a, fanamarihana kely zany a, efa misy fampianarana maro ny amin'ny hoe atao batisa rehefa mibebaka tenin'ny mpijaona mpanao batisa zany Jesosy Kristy rehefa nitory teny voalohany dia mibebana reo izy a, ary eo ka samy atao batisa, atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy a, dia mila atao batisa tsika miranobe a, ka rehefa vita batisa tsika dia vonona handray ny fanasan'ny tompo a, dia izy no hanadio antsika, izy no hanavao antsika mandrakariva. Misaotra ny tompontsika, voninahitra ho an'Andriamanitra irery miteny, dia hanomana ny foham-panahintsika tsika andraisantsika amin'ny fanasan'ny tompo a. Ny tenin'Andriamanitra moa zany a izay anorenantsika foana ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo a, betsaka ny tenin'Andriamanitra ato fa ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 1 no vakiantsika manomboka amin'ny 9:20 hatramin'ny 9:20. Rehefa niomana antsika tsirairay avy a dia ho vakiantsika ny teny a, hitsangantsika tsirairay avy a amin'ny famakiana ny teny, anomanantsika ny tenantsika alohan'ny andraisantsika ny fanasan'ny tompo zany. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy a, fa Jesosy tompo tamin'iny alina izay namadiana azy iny dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ilay mofo ka hoy izy, ity no tenako izay vakiana ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy, na oviana no misotro ianareo. Amen. Hivavaka tsika, hametrahantsika izao famantarana izao a, dia ny mofo sy ny ranom-boaloboka izay efa nomaniny tsirairay avy zany a alohan'ny andraisantsika azy. Vavaka tsika tompoko. Andriamanitra ray ry Jesosy Kristy tompo, fanahy masina, misaotra anao izay ny amin'ny fandaminanao a, ary ny fatratraranay ny amin'ny taona vaovao tokoa. Ny taona dia tsy miova hozy ianao a, ny omaly ihany no miverina ka dia izay dia manaiky fa velominao ny amin'izao taona izao indray a, ho tratra Jesosy a, hiaona aminao, hiomana ny ahita ny voninahitra ao any an-danitra any. Misaotra anao ny amin'ny teny izay efa nambaranao tamin'ny fampibebahana, ny amin'ny teny eny tompo ampafantarinao ny amin'ny sitraponao, ny amin'ny tsirairay avy. Raha aminay izany teny izany a dia aoka izay hibebaka sy hifona tokoa, ary hiverina aminao Jesosy a, niza nandray ny teny raha mbola tsy nanolo tena ho anao a, dia fotoana izao Jesosy hanoran'ny tena, ka raiso niza vonona handray anao androany a, dia hieno any an-danitra ianao hamindra fo araka ny teninao, fa ny ranao soa, ny tenanao izay natolotra amin'ny hazo fijaliana dia tena fanavotana, famelan-keloka. Ka dia izany a no isaoranay anao tompo a, ary niza koa Jesosy a, vonona hanavao ny fanoloran-tena, dia ianao tompo a hamindra fo handray azy indray a, ka dia ho hitan'izy ireo fa velona ianao a, nandresy ny fahafatesana koa ianao ilay nandresy ny fahafatesana, Andriamanitra velona, Andriamanitra mihaino vavaka, Andriamanitra mamindra fo ianao a, ianao ilay Andriamanitra ivavahanay eto, ianao no antsoinay a, ka dia misaotra indrindra. Dia hamariny Jesosy, izao no atao fahatsiarovana anao ozy ianao a, hamariny izao fotoana izao a, hamariny ny famantarana, hitondra tanjaka, hitondra hery, fahasalamana ho anay tsirairay avy a, ary hamasino izany fotoana izany a, mba ho araka ny sitraponao irery ihany a, aoka ianao no hiasa, aoka ianao no hitsangana tokoa amin'ny fiainanay manomboka izao a, ka ho velona izay Jesosy hatoky a, fa ianao nandresy ny fahafatesana, ianao ilay niakatra any an-danitra, ary ianao mbola andrasanay fa ho avy ianao, ho avy tsy ho ela ianao Jesosy a, vonona izay Jesosy. Dia misaotra indrindra ny amin'izao fotoana izao a, misaotra amin'ny famantarana izay omenao anay a, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen.
anaran'i Jesosy fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piaviny. Amen. Amen. Raisintsika ny mofo dia hoantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izany koa ny ranom-boaloboka raisintsika dia hosotroina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Ivavaka tsika tompoko. Eny tompo misaotra anao zay a, ny amin'ny tenanao, ianao tokoa le teny tonga nofo, ianao ilay mana velona mitondra hery tanjaka fahasalamana ho anay. Ka dia masiny zany zao fahatsiarovana izao Jesosy a, hamarino mitondra tanjaka fahasalamana hery ho anay ny tenanao ary ny ranao Jesosy, ny ranao a zay ampy manadio anay a, narotsaka ao teo amin'ny hazofijaliana anadio. Ary efa niteneninay teo zany, averinay foana fa ny ranao a mandoro zay tsy anao rehetra ao anatinay, ninona endrika aretina, ninona valana aretina, ninona tsimoka aretina ao anatin'ny vatanay, ao anatin'ny taovanay a, dia torana amin'ny ranao Jesosy a, tsy anakery aminay fa ny ranao soa ny korina ao anatin'ny fonay, dia anana fo madio zay Jesosy, fo mahatoky a amin'izao taona zao fanombohan'ny taona, dia tonio ny fonay, fenoy ny fahadiovam-po, fo vato esolonao fa solonay fo nofo. Le ranao no tena korina, le ranao Jesosy a no hiasa ao anatinay, hanavao ny tenanay manontolo, hanadio Jesosy a ny fisainanay, hanadio ny fihetsikay, ny fiteny, ny fijerinay, ny zavatra henonay a, ny zavatra ataonay tsirairay avy, dia diovy amin'ny ranao a, ary indrindra le tenanao a dia ampy ho fanavotana, fanadiovana koa ho tanjaka sy hoerinay manomboka izao. Ka dia misaotra indrindra tianay, ianao rehefa tia ozy ianao a, dia tiany ianao hatramin'ny farany a, misaotra ny amin'ny teninao, tianao zay atoky hatramin'ny farany a, fa ianao nandresy ny fahafatesana. Velona ianao Jesosy a, velona ianao ilay niakatra ho any an-danitra, petraka ao ankavan'Andriamanitra ray sy toa, ianao miandry anay any an-danitra any a, hiverina ianao hakany ianao, tianao zay ho masina, tianao zay ho tanteraka amin'izao fiandrasana izao. Ka dia aoka tsy andry ianao zay Jesosy a, anatenany amin'izao fiainana izao ihany a, fa ny fiainana any an-danitra any indrindrindrindra. Ka dia misaotra ny amin'ny teninao a, misaotra mampahafantatra anay ny sitraponao mandrakariva, voninahitra dera sy ny haja ho anao irery ihany a. Misaotra indrindra tompo a, dia raina mandrakizay ny anaranao, misaotra ray, misaotra tompo, misaotra mamindra fo, misaotra mamaly vavaka, misaotra fa ianao rehefa tia dia tia hatramin'ny farany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Alleluia. Amen. Amen. Vienay hipetrakantsika dia misaotra ny tompontsika amin'ny teny sy fampibebahana. Tsara meko ny mama Felisiany ny famarana fotoana, mba misy fandarana tianambara moa zany a, fa za manao velomanareo sady amin'ny anaran'i Jesosy a, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Saotra ny tompo lehibe tsika ny amin'ny fotoana tanteraka anio a, voninahitra ho an'i Jesosy a be raha ho azy a, dia saotra ny tompony amin'ny nafahantsika ny bebaka, ary koa zany a nafahantsika nandray ny fanasan'ny tompo izay tsika nandray ny fanasan'ny tompo zany a, dia isaorana ny tompo lehibe. Za moa zany anio a, zany hoe manao fandraisana fanasan'ny tompo koa atao tokantrano zany, dia anio zany a zokerika niaraka amin'ny eran-tany a, fa zaho niaraka nandray tamin'ny zanako lahy moa zany tato an-trano izay mianaka, nandray fanasan'ny tompo anio a, satria zany a mizara mantsy le izy, satria izy tsy miteny gasy dia tsy maintsy atao miteny vazaha.
ka raha ohatra ka teto izy nanaraka eto dia tsy zavatra ho fantany firy ka isaorana ny tompo lehibe zany a. Dia eo ihany koa moa ny aminay ao anatin'ny groupe zany a, ny WhatsApp ny zareo any Madagasikara ny eo amin'ny Toby zany a sy ny any Tamatave koa, dia ny amin'ny hafa zay eran-tany koa zay tsy afaka miditra ato manaraka ato a, dia indray-pandeha isaky ny tapa-bolana indray-pandeha ny tapaky ny volana zany no miaraka mandray zay amin'ny zareo amin'ny WhatsApp zany. Ka raha ohatra ianao any Madagasikara ka maniry ianao hiaraka handray fanasan'ny tompo aminay dia araka nanambaran'i Zokerika teo hoe rehefa vita patsy tamin'ny ranobe avy nandray ny saosy tompo sy mpamonjy zany aloha dia vita patsy tamin'ny ranobe zany dia afaka ianao zany miaraka mandray ny fanasan'ny tompo aminay raha te hiditra amin'ny groupe WhatsApp koa ianao. Misy fotoam-bavaka ao ny alatsinainy alina amin'ny 10 aty Eropa, amin'ny 12 alina ny Madagasikara zany, dia ny alarobia alina koa toy izay ihany koa, dia ny alahady moa zany indray-pandeha isaky ny volana zany, fa ny tapaky ny volana zany no andraisana ny fanasan'ny tompo fa atao ny andro alahady satria ny sabotsy vavaka toy izao zany isika zany. Dia isaorana ny tompo zany amin'ny fotoana rehetra anio dia eo ihany koa tamin'ny fanahy masina tonga ny teny. Rehefa miteny moa zany ny fanahy masina dia indraindray izy tsy mampiomana. Indraindray zany izy tsy mampiomana fa indraindray zany izy efa mampafantatra zany izy fa hiteny. Izay zany ataony fanahy masina. Mbola tiako ho atao vidéo ihany ny fampaherezana sy fampahafantarana zany hoe ahoana moa no fiasan'ny fanahy masina amintsika. Aleloia, 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 tsara ny fanahy masina. Misy zany tsara ho fantatritsika bebe kokoa zany ho an'izay tsy mahafantatra hoe tena ahoana ny fiasany amintsika zany rehefa ohatra ka ny fenonana azy zany. Tsy hoe kory ny olona rehetra kory ho mpaminany daholo zany fa miteny amintsika nefa izy na antsika ao an-trano raha ohatra zany afaka manoro antsika koa izy raha ohatra ka tena hoe disposé tsara antsika zany aminazy, tena hoe mamela antsika manontolo tsika tena hoe miaino azy, mankatoa azy, dia tonga izy miteny amintsika. Ka isaorana anazy ny amin'ny teny nomeny. Marina fa mafy. Mafy ho antsika rehetra izay mandray ny tenin'ny fanahy masina. Fa izy rehefa miteny dia miteny. Izay zany ny tompo. Ary tsika mahita ny tenin'Andriamanitra raha mamaky tsika dia jerevy fa ny tenin'ny tompo rehefa miteny tompo tena hentitra be koa ny tompo rehefa miteny. Raha mamaky tsika dia jerevy. Raha ohatra izao mahatadidy izao hitanareo fanahy masina mampatsiahy azy tadidio ilay tenin'ny tompo amin'ilay izy teny ilay hoe amin'ireo jiosy izay tsy nino nanaraka azy fa tsy nino dia ilay hoe andrainareo izy tena nanambara hoe andrainareo raha ny lainga dia satana zany. Nareo ny tompo rehefa miteny koa ny tompo tena hentitra zany dia araka ny teny koa hoe maro zany tenin'Andriamanitra mampitandrina antsika zany ka isaorana anazy mbola mananatra ny tompo, mbola mampitandrina ny tompo ka mahireza satria tiantsika hiditra any an-danitra. Tiantsika hiditra any an-danitra ka mifoaza tompo soa ihany raha fa mbola tonga araka ny teny Zokerika teo amin'ny fotoanany amin'ny bokin'i Joely antsika zao. Afaka manofy, afaka omeny tsika nofy fahitana eo ihany koa famanginy toy izao ka voninahitra ho an'i Jesosy tena hoe ambanin'ny fahasoavana isika, fahasoavana zao, fahasoavana tena fohy sisa dia efa ho avy Jesosy ka mahireza daholo tompo mijoroa ary raisaam-pitiavana ny tenin'ny tompo izay omeny antsika ny tenin'ny fanahy masina dia miovà satria lanitra no tanjona. Raha ohatra moa nareo ka hoe misy zavatra tianareo ambara amiko dia afaka ianareo manoratra zany amiko amin'ny email zany hitanareo amin'ny isaky ny vidéo dia misy ao amin'ny description manambara zany momba ny numéro téléphone saotr'izany dia afaka nareo zany manoratra email amiko. Tonga dia za mahita ny email amin'io adresy email io. Raha ohatra amin'ny WhatsApp afaka koa anao mandefa hoe message na dia hitanao numéro koa ao. Ilay numéro aty Eropa no misy WhatsApp dia afaka manoratra ianao. Aza misalasala, aza manahy fa ny tompo afaka mampaheno antsika foana izy na fomba ahoana zavatra problème misy anao na zavatra inona manjo anao ny tompo miandry antsika hiverina aminy ary fampaherezana sy fitariana antsika ao any an-danitra tena tanjon'i Jesosy ary izay no niantsoany tompo any Amenada eto dia ny ampaherenareo foana ary hanoranareo foana izay tiany tompo atoranareo zany mba hitantsika lalana makany an-danitra. Izay no niantsoany tompo any Amenada
tsy resaka vola, tsy resaka rena fa lanitra fiandrasana an' Jesosy ho avy Jesosy. Zay no ambaranay eto foana raha mbola velona koa zay mianadahy. Zay no ambaranay eto foana ka ampahery anareo ara-panahy ary indrindra indrindra tena hitarika antsika tsirairay fiteny hoe ho any an-danitra zany. Zay zany rehefa mahalala an'io ka samy mahery ao amin'ny tompo de amin'ny manaraka an'izay zany zay miverina eto amin'ny sabotsy eny raha mbola tsy tonga Jesosy dia eo ihany koa any amin'ny vidéo zay sain'ny fanamasina ataony la semaine de izy ihany no mahafantatra. Za tsy manomana mihitsy fa izy no miteny hoe zao indray ny ataony vidéo, zay ny fandaminany rehefa andavanandro zany io de hoe zao indray ny atao tonga de mihaino-baiko fotsiny mankatoy fotsiny ahako dia manaraka ny sitrapony ka mahereza hatrany de tahin'ny tompo daholo tsika rehetra ny alakamisy alina moa amin'ny 10 alina aty Eropa amin'ny 12 alina Madagasikara de misy koa en direct ny ataoko zany vavaka ny ala iny fiambinana alina ka manasa anao mahereza mareta mitady ny tompo mba hahery koa ianao de mametraka veloma aminareo zay mianadahy de samy tahiny tompo daholo de vonaitra ho an' Jesosy rery ihany izy iray no ankalazainy eto izy iray no patron eto zay dady manetry tena ambany dia ambany ary fona amin'ny tompony am'zay tsy mendrika nataony eto anatreny fa ny tompo no mahita mijery antsika izy de veloma indray raha tompoko amin'ny herin'ny indray fotoana raha ohatra ka sitrapon'i Jesosy amen veloma tompoko.